ho an' jesosy alohan'ny idirana amin'ny fampianarana sy ny toro lalana dia hivavaka tsika ho an'ny fanatitra ka nareo hivavaka ho anareo za hivavaka ho anahako avy eo akambana le izy ohatrany ahoana moa zany tokony novavaka ataotsika rehefa mitondra fanatitra isika amin'Andriamanitra. Misy karazany anatin'ny sain'ny olona hoe efa mame amin'ny fifaliana dia zay misy hoe rehefa amin'ny finoana dia mety daholo zany fa tsy manoatra an'izany ahako fa izay arotsako ao kosa zany dia ampianariko anao hoe asivo lanjana asiviana hoe indrindra eo amin'ilay vavaka atao mety hitovitovy ny lanja ny zavatra namenao an'ny fiangonana ho an'ny tompo sy ny lanja ny vavaka ao mety hitovitovy ianao zany rehefa manatitra n'le fanatitra eo sy rehetra atao eo dia any amin'le vavaka no ahitanao hoe mavesatra ny nataoko na maivana ny nataoko na hoe tsy de mamely izy zany to tsy ao tsara izy zany mba hatonga n'ilay vavaka ao ho latsapaka tsara dia tsy afaka misaraka iny vavaka iny sy lay fanomezanao an'Andriamanitra. Angataka tsika rehefa izao misy fampianarana nataon'i Jesosy indray andro rehefa ozy izy nampianarin'ny vavaka izay ozy izy dia nampianarin'i Jesosy ny vavaka mpianatra tonga teo amin'ilay hoe ho tonga ny eny fanjakanao ahoana toyiny eo ny tena sarotra indrindra mivavaka Jesosy ahoana ny atongavan'le fanjakana amin'le olona mangataka eo ary ahoana ny afantarana fa manao an'le sitrapon'Andriamanitra le olona nangataka eo zany hoe raha mivavaka zany ianao androany ity fanatitra ity no point centre de gravité ny vavaka ao atonga n'le vavaka Jesosy ho tonga ny aminao amen ve ahoana ozy le vavaka Jesosy atao ane sitrapona eo ianao zany tonga hoe nataoko an'ny sitraponao e raha lainga zany hoe tsy nanao akory anao dia afaka mba miteny anao hoe marina mafotana mafaty nefa za sy rehefa tsy hanao an'izay ianao satria sitrapona izy angatahnao atao sitrapon'Andriamanitra sady tiany Jesosy ataonao manaraka dia ozy izy hoe atao ane ny sitraponao zany hoe raha tonga ao aminao zany le fanjakan'Andriamanitra zay nangatahany Jesosy eo raha eo ho tonga amin'ireo olo ireo ane fanjakan'Andriamanitra dia hery sady fahamarinana voninahitra fitahina amen ve izay ny angatahany Jesosy aminao avy amin'Andriamanitra hoe raha eo ho tonga amin'ireo olo ireo ny fanjakako anapaka ny fiainanao zany Jesosy anasitra nantaninao Jesosy ampamirapiratra ny tavana aminao Jesosy indrindra atongavan'le valiny le hoe ho tonga le fanjakan'Andriamanitra indrindra ny ampahafaingana an'izay dia le hoe ataovy ny sitrapon'Andriamanitra amen ve tia ny tompo mihitsy zany ianao hafantatra ny heviny sy ny sitrapony fa raha tonga aminao ny fanjakan'Andriamanitra ozy ny baiboly tsy misehoseho zany fa ao anatinareo misy provokena eny rahalahy fa atao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra na dia ataon'ny olona hoe maivan-danja zany ny fametran-tanana sitrany ny batisan'ny fanamasina rehatra ny teny amin'ny teny tsy fantatra ny faminaniny ny fahamarinana efa azo lazaina hoe ao aminao nge zany e amena ny sabata hoe raha manao ny sabatako fafinaretana anao dia fahanako amin'ny lovan'i Jakoba efa fafinaretana ny rahalahy zao sabata zao e Andriamanitra misy ny teny hoe teona fahanana amin'ny lovan'i Jakoba ianao lovan'i Jakoba anankiroa tia ndray ina hoe mokondohany intelligent be izy amen ve any amin'ilay fandovana izy ny tena moahany an'le fahalalany any amin'ity zany lazao kely leko akeny voaka any amin'ity ny fahalalana voaka any amin'ity ny inona filaza sy faharitatsany
nefa Jesosy miteny hoe amin'ilay sabata mahafinaritra dia omenanao ilay izy. Tian'Andriamanitra mihitsy ianao hivelatra manana sitrapony tompo matoy izy mangataka hoe ray eo omeo azy ny fanjakana. Tian'Andriamanitra ianao mahery sady hoe feno voninahitra ny fiainanao. Tian'Andriamanitra ianao tsy indrakindra n'izany intsony. Tian'Andriamanitra ianao mitodia amin'ny Jesosy dia atao tanteraka izany. Fa hoe ilay soratra hoe atao any sitraponao. Raha manome izany Jesosy dia ilay fanjakana mahery tsy fanjakana osa ny ato amintsika amin'ilay mpino vaovao angambany. Fa avy mijanony elaela ato nge dia mahazo hery ny fanjakan'Andriamanitra. Lasa ohatry sisy amen ve? Raha misy olona tonga mivavaka ka manana an'ilay somary tsy ampy korotana kely ty le sary tahotra anaty maizina, pararehetra ny tsy ahoana, tsy manana assurance amin'ny zavatra ataony. Zany ho naty telo sabata na efatra fa hosoloana fanjakana mahery izay zavatra izay. Hoe soro ny tanan'Andriamanitra io tahotahotra io. Raha mbola matahotra angenao ozy izy ny tompo dia tsy tanteraka mihitsy ianao e. Ka le hoe omena le fanjakana, izy ny mangataka. Andriamanitra ny tsy mitaredretra. Raha vao mino ianao dia ho amponao fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga izany le fanjakan'Andriamanitra ozy ny tompo hoe hivavaka aho atao aneny sitraponao. Iza ny anao ny sitrapon'Andriamanitra? Le olona nandray an'ilay fanjakana. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia izao, mpampindrana ianao fa tsy mindrana. Mazava sa tsy mazava? Raha eo amin'io lafiny io ny zavatra nampalahelo ahy mihitsy tato amin'ny fiangonana FM tamin'ny fotoanany. Le hoe betsaka ny olona betsaka miparitaka fa ny fanambadiana tsisy. Misy hoe tena tsy tia vehivavy ary ve reto lehilahy reto sa tsy tia lehilahy reto vehivavy reto. Jereko koa nefa ny tsisy lehilahy samy lehilahy miaraka na vehivavy samy vehivavy miaraka. Mba jereko any rehefa mirava reny sao dia mifanoroka amin'ny vava ny lehilahy na mifanoroka amin'ny vava ny vehivavy, torahako ny briky raha vao hitako. Lazao kely zany tsy aty zany. Lazao kely tsy mila an'izany tsika. Inona moa saikerasaiko teo pasteur? Tsisy le izy dia fa dia oza mantsy ny tompo. Menao ahy daholo le famarinana, nasehonao any lalana, hitanao fa zakako dia menao ahy dia niditra. Fa tia manana problema Jesosy. Tsisy fanamasinana mariazy mihitsy ato aminay. Mason-da Josefa sy mason-da Maria vongany daholo ny ato. Inona? Vongany raha Josefa sy raha Maria. Raha fankatsary dia mety izy fa vongany mangataka azy izy. Lazao kely le kaikinao tsy lasa misy raha vao vongany. Tsy lasa, lazao kaikinao no. Dia nivavaka Jesosy izay sisa ny tsy hitako ato. Fanambadiana mangataka aminao aho asy fanambadiana masinina eto amin'ny fiangonana. Nanomboka tamin'izay 2 sabata sa 3 sabata taorianan'izay, isak sabata lazao le akaikinao resy le vongany. Lazao resy le vongany raha Josefa vongany. Velona tao anatin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra satria le fanjakan'Andriamanitra lazainy Jesosy angatana omenanao iny misy fitiavana ho an'ny fanambadiana ao anatin'iny. Lehilahy sy vehivavy sy ary ny tokantrano. Amen ve? Mandraky tiany androany sitrapon'Andriamanitra le fanambadiana. Dia hoy aho mangatary ianao anao sitrapon'Andriamanitra. Sa zany angataka anao anao sitrapon'Andriamanitra? Ianao ny angataka anao le sitrapon'Andriamanitra satria efa nomenanao le misy teo le fanjakana. Ianao ny angataka sa zahako? Ianao ny angataka. Dia avy eo faranako le izy hoe omeo anay aza le hoe ny hoaninay isan'andro. Tamin'izany
tam'le crise essence tamin'ny 98-99 ny 2001 reny tsisy essence misy teto dia mitaingina bisikileta miala avy any Ambomamamory mankaty Andravoahangy aller retour tsy dia fanaoko mitaingina bisikileta za koa tsy dia mananaina be amin'izay fa voatery nandeha tamin'ny voalohany nandeha tongotra fa tsisy volana vidiana bisikileta dia tafidina amin'ny pavé any Ambomamamory io dia misy manivaka zay dia mivoaka ery akaiky ny tetezan'ny Somasina dia mamaky eo amin'ny 67 dia mivoaka ery ambodiny Sotry dia tonga dia directa petite vitesse dia any dia reraka be dia ohatra hoe raha mandeha bisikileta dia tsy reraka dia nanao économie izay mivady mba anaovana sitrapon'Andriamanitra ka ilay mandeha bisikileta mbola mariraka noho ny mandeha tongotra indrindra fa rehefa mody rehefa reraka zany efa nanao formation namoaka devoly sisa dia mandeha bisikileta mody dia avy any Andravoahangy mandra-patonga eo amin'ny tetezany no Somasina sava fa nomboka hiakatra eo amin'le eo amin'izay dia eo mifanitsana mpitondra bisikileta rehetra dia mba mody mitsangana koa nanao lesy nefa za fa reraka sady tsy ny sakafo atoandro tsy navela koa mitsy ny tongotra hijanona fa menatra mampamenatra hoe lehilahy daholo ny avy any dia patsain'le mpitondra rorena dia nivoizy tonga ery ambony ery tena dia ho za mantsy ny sitrapona no ataoko Jesosy dia hitany fa tena manao ny sitrapona sady miady amin'le izy dia nomeny amin'izay izay iriko mba ho aminao koa ane zany fanjakan'Andriamanitra zany angatao androany zay mavesatra aminao mba hiala mba tonga ilay fanaovanao sitrapon'Andriamanitra fosy Jesosy zay manao an'io sitrapoko io no ahitra mandrakizay tianao ve ny anana anjara amin'izany sabata any an-danitra zany e zany voaloham-borana zany ka manatina ny azonainy androany omeny Jesosy anao fanjakana anaovanao ny sitraponao maivany zany ao zo ny tompo eto fa maivany zany amen mangataka zany ny tompo feno fanjakana ny herin'ny fanjakanao tsy akasika nalozana ny aretina na ny zavatratsy ny tany na ny zanatsipika ny devoly tsy ambinina amiko zany satria ianao ny atao anatiko Jesosy ianao mpanjaka sy tompontompo ampahery amin'ny tondra fahagakana tondra famonjena tondra fitahina tondra fahazavana amen ve halleluja ho amen zany androany anomboka androany dia izy famantarana zany aminao izy famantarana dia ho tsapahitana anao izany vokatra hoe manao sitrapon'Andriamanitra zany halleluja tsangarahantsika dia vavaka amen atao voatriny hoe intérêt anao ilainao tena ilainao mihitsy mba ho tanteraka aminao le vavaka nataon'i Jesosy io raha io ho tonga ho aminy aneny fanjakana amen ve tsangano salama zao mitananao anankiray fotsiny vavaka tsika vavary ianao angatao io hoe Jesosy mba ho tonga amiko ny fanjakanao halleluja mora azo indrindra ianao Jesosy miantso ny anaranao Jesosy ny anaranao dia efa mitondra fiadanana ty ao fiantsoko ny anaranao dia mitondra fiadanana amin'ny saiko mitondra fampihavanana amin'ny fanaky misandrata Jesosy mangataka toera ato amiko Jesosy toera ny fanjakanao zay angatanao amin'ny ray hoe ho tonga ho aminy aneny fanjakanao anaovana sy tompo mitoera ato amiko fanjakanao tsy azo ampiororona famarinana fanjakanao fahazavana Jesosy ho any amin'izany ny angatahako an'izany tsy ao aminao ve amin'izao fanatitra izao amin'izao fitsorona mitondra fanatitra izao halleluja dia angatahako ny vavaka ao mba ho tandrifany izany vavaka izany ny fanomezanao any fanjakana ahery fanjakana mahery halleluja fanjakana tsy isany zao zavatra azo zao fa vahomana fatra amin'ny fombola tsy azo zao tontolo zao fenoy ny hery fanjakanao Jesosy
pino rehetra manao fanatitra izao mitatao vovonana zao amin'izao ora izao Jesosy. Ho resy ny aretina, ho resy ny fanangolena, ho resy ny fisaosaona, ho resy fa ianao Jesosy mpanjaka ny mpanjaka, topo. Halleluja. Itoetra tao anatiko ny fanjakanao, akatoavana ny didinao, andianako araka ny fitsipika mavelona an'izay manaraka azy. Oh, halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Favandray ianao hoe anao ny sitraponao a Jesosy. Hampianary tahaka ny zaza anao ny sitraponao e. Tsy anao ny sitrapokona fa zay sitrakao e. Fianao nefa nyteny Jesosy hoe zay manaraka dia teo mpianatro Jesosy. Ny mpianatra no mahay sitrapo. Zao ny sitraponao tsy amelanao izy ho very Jesosy o. Fenoy fanolotena ho anao aho, anao sitraponao izay masampiano anao. Fo ianao tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko niditra mifanjakany ray, fa zay rehetra manao sitrapony raiky zay miova mifanavozana ny saina. Ianao le hoe tompoko fa manaovy ianao mifanolora-tena, anao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay. Halleluja. Fa Jesosy tsy azo fitahana amin'ny vava, fa tiany Jesosy ny ao am-ponao. Vonona tsara ianao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Deraina Jesosy. Pasy ve zany? Pasy. Direct aveo. Sary. Feo. Ok. Eto ambavaka ny vadinao ihany koa, ny zanakao, mba ho amin'izany lalana hoe sitrapon'Andriamanitra zany maharitra mandrakizay. Alléluia. Alléluia. Faranantsika ny vavaka, tsy angano ny tananao dia zay vavaka ataon'ny apôstôly dia averinao. Jehovah ray masina velona mandrakizay ny an-danitro. Ny dera sy ny laza, ny saotra sy ny voninahitra dia ho anao hatramin'ny taloha, anao mandrakizay. Fa androany sabata kosa tompo, noho ny amin'ny ran'ny Jesosy izay nazahoana hoe famelan-keloka, fanadiovana na tena na saina na fanahy, dia manatona anao aho, tondra fanatim-pisaorana, vokatry ny molotra, makasitraka anao. Androany azy aho dia manaty tanana aminao Jesosy eo, mba ho tanteraka ato amiko ny vavaka sy ny fangatanao manao hoe ho tonga ny fanjakana ato anatiko, amin'ny fiainako,
amin'ny tokantranoko, amin'ny asako, amin'ny fianarako. Fa ny fanjakanao Jesosy, fanjakam-pahamarinana, fanavelona, tsy azo ampiororona, ho vativantsiky ny fiainako amin'ny tenako. Mangataka Jesosy, ny herin'ny fanjakanao ho sory amin'izany, fa manaiky aho anao ny sitraponao. Fa zay manao izany ho ianao no atratra farany. Toano aho Jesosy, tantano aho, ampazava ao amiko ny voninahitrao, ny herin'ny fanamasinao. Tsy anao tsirambina intsony, amin'ny fanimpoko anao, fa hitady amin'izay lalana hitako fafinaretana eo akaikinao. Fitahina, fahasalamana, fandresena amin'ny zavatra rehetra. Ko amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anarany masina feno fahafana, ny anaranao Jesosy no hanononako an'izany vavaka izany. Saotra ray masina. Halleluja. Sady mitetehako ny saotra Jesosy. Misy raha hoe iza no asaraka ato antsika zafizafindroana izy. Iza no asaraka aminao Jesosy io. Aware. Iza no asaraka aminao ry Jesosy. Mafimafy tomporo. Tomporo dina navotray ianao ry Kristy. Aware. Kaluza feza musari zafanete anamave nanifafatesa nazayeni enirayoti Kaluza. Kaluza. Kaluza feza musari zafanete nanifafatesa nazayeni yenirayoti amozakuana Yeni fuku timana. eni fuku timana Tafatwecho mau. tafatweche wamina eni fuku timana tafatweche wamina Ewarufesu. Kaluza vesa musa zafanete anamate zarifafatesa nazayeni enirayoti amozakuana Kaluza vesa musa zafanete Yawachik teaka skricha na kwetu teaka. Mafimafy teaka. Jesosy feno Ripamote manangeri Fononawano Yoyan. Nifnuna ruwapinya. Nifinunanu apiga Ni Bible sabata Kama notani padrese Alineana Oka. Fefamer. Kaluza feza mosari Zafanete anamate Nanifafatesa nazarene
Kalosave, Kalosave, Samosa, Osanati, Sanati, Sanati, Nani Fafate, Rayochi, Amuzako. Jesus Manuel, cigaretta. Jesus Ifeno, Tanowe. Ripamos, manager. Ripamos el manakere, Funo nawanu. Cigaretta se fulla ira mafe. Kalosave, Kalosave, Samosa, Osanati, Osanati, Sanati, Nani Fafate, Sanazaheni, Rayochi, Carifafate Sanosa. Para, ka. Nani Fafate, Sanazaheni, Rayochi, Amuzako. Watch the sauce. Fafate, Sanazaheni, Rayochi, Amuzako. Jesus kuti afuya maumice. Lazao Jesus fantako fa tsy afuya ianao. Dia za koa Jesus tsy afuy ianao. Halleluja. Amen. Tehaka ho an'i Jesus tsika. Vazoa toerana. Ao tsakina aveo. Arabaina manokana tafita ty sabaty ty indray tsika. Tsy maty fo manaina, feno fahasoavana ary feno voninahitr'Andriamanitra. Fandiminy nidirantsika teto androany. Ka tsy diso ny eritreritro. Raha fandalinam-potoana zany resahana dia eo amin'izay fahadimy izay dia efa misy tokony isy vo mipoitra ao anatinao. Ohatra hoe afaka tamin'ny fahazaran-dratsy ianao. Misy indraindray afaka ho azy ohatra hoe paraky, sigara, toetra tsy mifanaraka amin'izay izay nianarana teto. Misy afaka ho azy izy ireny. Misy indray tsy afaka mihitsy raha tsy misy fanampiana vavaka ao aminy. Misy koa miraikitra ohatra ny lakôly any amin'ny atidohan'ilay olona any ny fahazaran-dratsy ka indraindray ilaina fametrahan-tanana mihitsy. Misy aza tena hoe manoka tena mihitsy ny indray andro mba hivavaka, mba hadio tsara le saina sy ny fanahy. Zay vao afaka. Tsy hafenina aloha fa misy aza ao anaty ranon'ny batisa iny le ajoboka kiakisala amin'izao iny. Ao anatin'iny ny tanan'Andriamanitra manongotra n'izay rehetra tsy nambolen'ny tanana. Amen. Ao anatin'ny reny indray misy fotoana tena mijoro vavolombelona aminay le olona eo mbola ao anaty rano ao. Okekaka. Halleluja. Fahoana. Ohatra ny zavatra niala tato amiko izy. Ohatra ny mazava be azy ao. Fahasoavan'ny tompo aminao fa ndana mivavaka, ndana miakanjo. Zany hoe rehefa manantona an' Jesosy ianao, tena manam-pinoana tsara, latsapaka ny tory lalana natao teto, dia zay rehetra tsy nambolen'ny tanan'i Jehova miongotra daholo. Misy asa oviny sy tadidiko tao batisa izy mivady resy lahatra momba ramatoa, tsy haiko na ramatoa na sy tadidiko na rangahy, misy lehilahy koa mantsy momba vita amin'ny batisa.
ny andro kiny ihany dia nandray mifanasan'ny tompo dia vita ny fanasan'ny tompo dia vavaka ny fiangonana miaraka amin'ilay voavita batisa vaovao dia milahatra ny piny vaovao amitra tanana teo amin'ilay fotoana iny nangatana izy mivady hoe ray aman-dreny momba zay tiana ny zanaka efa zanak'Andriamanitra zay possible ve possible sta namitra tanana raisy ny fanamasina feno izy mivady efa ao izy efa mananjanaka efa mandendeha eo amin'ny tokotany mpiangonany zanany lasa tonga ao amin'ilay zanaka le hoe fanjakan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany dia azo avy amin'ny finoana ilay ao anatiny mandritry n'ilay fandaliana mponoana ozy ny sokatra masina hoe efa madiora teo nareo ny amin'ny teniko tsy mandeha any amin'ny tsy zay tenin'Andriamanitra henonao any fa le fampianarana entin'ny fanamasina manongotra zany zavatra anatin'ny fo ny fahazarany ratsy toka sy ny sigary reny halanao reny raha vao mandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ianao afaka amin'ireny ianao tena ain'Andriamanitra nitondra fiaina ambaovao tsy mitady en'ireny tsony fa voasokatra anatin'ny baiboly sady tsapantsika mibebaka hoe marikoriko anao ny fanaonao taloha rehefa tonga le fanjakan'Andriamanitra eo amin'ilay vavaka ny finoana sy ny batisa ho an'izay atao batisa ka hoe amantsy ianao hoe ny vanim-potoana iainantsika androany ny iainantsika izao dia feno famantarana fa ho tanteraka rapana ho an'izao tontolo izao sy ho an'izay mino le hoe iseho any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy miaraka amin'ny anjely rehetra ary izy aniraka an'ireo anjely ireo andray ny olo fidy amen ve ao anatin'izany zahako za sura za zay mampianatra anay koa dia sura fa ao anatin'ilay ho alaina ako nareo zay ampianariko ny tsy fantatro raha sabatista dia maninona ianao raha tsy mihinana lambo a dia maninona ianao nandray batisa ny fanamasina dia maninona ianao ka raha sura ary mifanahako tsy mitovy any ve mifanahintsika mitovy sa tsy mitovy dia raha sura zany ny apôstôly dia mba miteny koa hoe sura koa ngenao e amena fa le assurance ao amin'ny finoana sy ny fahamarinana inona hoe ny fahamarinana zay anarantsika fandaliana mponoana mitondra fahamarinana famonjena lasa fiainana lasa fahalalana lasa manova ny saina rehetra mihitsy hatramin'ny fomba rehetra manome antoka ny faramasina alleloia koa mantsanao hoe indimy miditra androany tokony efa tsapan'ireo zay tena n'olo tena ho an'i Jesosy eny mijavatra magaka pastera le tenanao le resaka amintsika ireny efa ao anatin'ny fandaliana izy sitrana miongotra do zao ozina azo avy amin'ny ray aman-dreny sy ny fandehanana amin'ny lalana tsy izy mbola tsy vita kory ny batisa dia efa ao tsara vita batisa rehefa avy eo vao mahay mihoatra le fahasambarana dia ny tsy mbola voavalinay mandraky tiany androany dia miembotra le olona lasa izy mandeha any dia zao fotsiny teneniko sady mahita ty adala vienjana tsisy lanany ty tsy hoe zay lany andro ataonay foana io fa efa fantany zao fa voavelany elony efa nandray fanomezana izy ny fanamasina dia mandeha any amin'ny lalana tsy misy an'izay indray nandehana le mifanipaka talohantsika mandeha mankaty ao daholo ny rendrarendra fiainana nisy ny azotsika mibebasy miverena amin'i Jesosy dia niveriny tsika tonga ho amin'ny tompo fiainam-baovao ny lalana isan'andro andehanana miasa sy amin'ny fiarahamonina no atao fa tsy andehany amin'ilay lalana indray ny dikany atao hoe ny hevitry ny atao hoe fibebahana dia manao hoe fiverenana raha nankaty zany ny lalan'ilay olona taloha dia amin'ny fomba n'izao tontolo izao sy ny filahany rehetra dia ny antsony tompo izy
miverena amiko dia mba hiverina aminao dia miverina any amin'Andriamanitra izy miova ny lalany eto ambony tany any izy fa mamovo tsara mamovo etin'ny fanamasina ary ny lehibe indrindra amin'ilay finoana dia hoe voasoratra ny an-danitra ny anarany marikoriko azy ary mampalahelo sy mampitomany azy ny mahita ny fahadalany zao tontolo zao mandeha ny amin'ny arabe izy dia mahita ny fahadalany zao tontolo zao izay mamovokatra be mihitsy dia torotoro fony sady te hitomany izy indray latsa-dranomaso anaty bus na ny ampiasana latsa-dranomaso very le tolo reto Jesosy fa mangataka aminao fenoera ilaza amin'ny olona ny fahamarinana iny efa tonga ao aminao iny ao aminao mihitsy ny fanatrihan'ny tompo amin'izay amen ary amin'iny fotoana iny ataontsika hoe ohatrany zaza voateraka zaza manina hoe tomany lava ny zaza voateraka sa hoana tsahoatsahoana eo ny zaza voateraka dia maninona manginy ty dia efa lasa 7 volana 8 volana fa sy dia efa ray herintaona dia tsy sensible tsony ny mamany tovy amiko zany iny an'ity eo vao may apretiny ndraiky izy dia le pintsika koa zany pasteur paran'ilay nandray an' Jesosy dia ohatrany mora torotoro fo vao mandoalika vao miantso an' Jesosy dia torotoro fo ino izy izy ny tompo tsy ataon'Andriamanitra maivamaivana iny fa didika azy manompofona eo amin'ny seza fiandrianana ka programantsika zany miala androany ny ara-panany ao anatinao no tokony jerenao tsara fa roa sabata sisa dia feno le fito ny fanarahana hoe raha tafiditra tsara amin'ny programa dia sabata aorinana n'ilay fito sabata zany hoe ny fahavalo dia batisany amin'ny lapa atreto aloha fa nisy asa-pinonana teto vavaka fametra-tanana fanolora-tena mandeha foana ny fampianarana manao tanakavisy havanana zay sy pastera zany somary le enjakenjana ny ady ny azy indray mametraka tsara n'ilay finoana ho fandaliana mpinoana ho amin'ny fiainana aorinan'izay ovina manomboka le telo alady rapitsitra afaka fa milady heriny misy le telo alady atonga n'le fampianarantsika hoe impolo niditra vity zay dia batisa eo amin'ny batisa indray dia misy fiomanana manokana nareo hoe pastera parany isan'izay fiomanana zay zay micronao rehefa le hoe amin'ny sabata le batisa inona ny fiomanana napetraka tralahy benjamina tamin'izany hoe zao ty rehefa vita zany ny fandaliana mpinoana teo amin'ny 7 volana teo zay nampianarana baiboly hitako raha ngaty tsy miresaka raha tsy baiboly 7 volana ve nareo nampianarana baiboly nampianarana baiboly mbola fototra matsy ny napetraka tamin'izany mbola ina hoe le hoe hitondra n'ity fiangonana ity raha tsy diso any nisy support zay mena photocopie mihitsy nareo ny fampianarana rehetra ny fampianarana ny ainana zany dia natao photocopie daholy polycope daholy ohatrany amin'ny université ohatrany any amin'ny université zay lazao kely lazao kely haikay tsy parany mihitsy io fa voalohany dia nanahoana zany ny fampianarana tamin'izany le fampianarana zany tena hoe vao mianatra ray sabata ianao dia mafana be le izy raha ohatra hoe mahazo an'le polycope ray androany dia mandritra ny herinandro ray manontolo iny tsy mipetraka mihitsy le polycope sy le baiboly fa vadibadika mihitsy vadibadika mihitsy le tamin'izany nao vao nahazo hoe niditra indray mandeha indro tamin'ny fanadalim-pinoana fa dia efa nanomboka nay mivavaka vao niditra indray mandeha tato fotsiny dia misy otrany hoe te sokatra otrany hoe sokatra ho azy zany le fo hivavaka dia inona ny zavatra napetraka reo hoe fa akaiky ny ohatra amin'ny sabata ny batisa inona ny zavatra napetraka rehefa ho avy ny batisa zany hoe tamin'ireny mbola zomany batisa natao tany Manoa Edanana izahay dia mialohan'izay misy an'ilay hoe fanamasina tena 3 andro fifadikanina io 3 alina sy 3 andro 3 andro sy 3 alina ohatran'ilay ao amin'ny baiboly hoe 3 andro ny Solomon filazana azy misy ve le ianao ve fa mba hoe tratra fakapanahy dia nina briosy kely na bonbon coco ohatrany tena rehefa tafafatoka amin'io zany hoe rehefa hiditra amin'le jeune zany dia le hoe amboarina le saina mba
ampandresy an'ilay ara-panahy dia tsisy an'izany mihitsy ny hoe mangalatra pekto kely fa any an-trano fa tena hoe manomboka raha ohatra ny hoe rapitso ny premier jour taraina ve le kibo hoe nona tsy mitaraina io tsy mitaraina io fa le fanahy no mitaraina vavaka any amin'Andriamanitra isan'andro ao anatin'le Vatikanina telo andro zany hoe ny zoma anaovana batisa ny andro fahatelo zoma atao troisième jour zany ianao any amin'ny batisa any amin'ny batisa tsisy malemy lohalika zany tsisy sao de mba ohatrany hoe tianao lasa olo fotsiny reto fa sao de tena hoe tena sao de mibataina ohatrany hoe yo tsy mandady tsisy mandeha tongotra efatra zany fa tongotra roa mihitsy ny akararany amin'ny batisa lehilahy daholo moa na hoe natao batisa sa nisy lehilahy sy vehivavy de ny vehivavy koa hoe ohatran'izay sa mibabena vehivavy koa ohatran'izay ary ny vehivavy ara ao anatin'le promotion ara misy lahy antitra fotsy volo misy vehivavy be voka sy tena nefa tsisy maninona mihitsy de raina Jesosy nahitanao tombony veo tena nahitana tombony ianao raha sy diso aty ianao le mpisotro toka be tao Ambohimanarina tena marina zany ianao marina mpisotro toka taloha fa zao efa tsy misotro toka eny zay zao le zavatra efafa tena mpisotro toka be de ahoana ny nafaka n'le toka vetivety io vo nahenony antsony apôstôly Benjamin moa tany amin'ny faraparany 2003 tany de taona tamin'ny radio tamin'ny radio ono a fa ahoana mahatonga ny olona misotro toka be mbola mihaino radio evangelika ihany za aloha zany tena tsara mampafantatra fa zana zany na mpisotro toka na mifoka sigara de evangelika ihany ny tena mba ambiazako sao de mety amin'le fiangonana reo taloha kosa le izy le fiangonana taloha aloha tena mety le sady misotro toka no mivavaka tena mety tsisy dossier rasy tsisy bety milamina tsara nareo lamina tsara na tany amin'le fiangonana taloha mantsy hoe misy an'le vavaka maraina de mba makany am-piangonana de rehefa mba ho avy ny 25 décembre de misy an'le herinandro masina de na mbola difotra ara zany ianao anatin'le herinandro masina tonga ao am-piangonana de tsisy problème mihitsy fa de mandeha joli eny fotsiny mandeha joli dia rehefa niongotra aza le izy tao anatin'le 3e jour le 3 jours niongotra le heninao mihitsy hoe nanafaka anao ve Jesosy tena nanafaka Jesosy tsara zany mampatsiaro fa nisy torohevitra amin'ny apôstôly tamin'izay Pentecoste 2004 niakatra radio apôstôly de nisy fampianarana kely omenao zay hoe raha misy aminareo zao a tena mbola misy zavatra tsy afaka de ty misy torolalana omeko anareo de ny torolalana amin'ny apôstôly tamin'izay de hoe na ianao mifadianina ny atoandro de mihinana kely ianao ny hariva na mihinana kely ianao ny hariva de mifadianina ny atoandro de atao 7 andro zay izy ny apôstôly mandritra mandra-pahatonga an'ilay Pentecoste de natao koa ara-dalàna tsara le izy mpifamadibadiaka kely zay indraindray mifady ny atoandro de mihinana kely ny hariva de mihinana kely indray ny hariva de mifady ny atoandro 7 andro tsy hoe lasa faible be venao tsy faible be fa tapitra le 7 andro satria ny toka aloha zany tsara mampafantatra fa vao tonga tatao amin'ny fay fois de tsy tia toka tsony niala ho azy tonga de niala hoe tena mandalo bara raha tsy tiako tsony misy aminareo ve fa mitovitovy am'izany hoe fa afaka sigara afaka toka afa paraky moly tsy zay tsy manameloko nefa tao daholo ny akabeazan'ny olona ohatrany hoe nisy fiadanana be ve zany le hoe lasa le fahazaran-drasy tena pozina tena fiadanana tena ohatrany hoe matsia ohatrany hoe mahita olona anankiray hoe avy any amin'ny fonja tena hoe tena voasazy fa hoe afaka tamin'le sazy tena satria ohatrany sazy zany natoka na sigara ohatrany eo zany le fanandevozana le izy ohatrany hoe raha vao tsy mahita toka ianao de ohatrany hoe tena aretina raha vao tsy mahita sigara satria tena fifohana sigara mantsy rehefa le avy misakafo atoandro na misakafo hariva de makany amin'le toerana anankiray zay de ao ny tena ambiansa amin'le izy ka raha vao tsy mahita amin'iny de tena valaka be lay tena sy lay vatana taminao hiditra batisa ny andro ny batisa niaraka tary manohy adanana inona ny zavatra tsapanao zany rehefa hoe tafiditra ao anatin'le rano anao de raisiny pastera rehefa tafiditra teo amoron-drano aloha zany de efa nisy zavatra tsapako teo efa nanatrika teo ny fanamasina fa le fatateran'le batisan'ny fanamasina mbola tsy tanteraka le hoe teny amin'ny teny tsy fantatra
fa teo aho zany nanao voady hoe androany a Jesosy dia anao manontolo tsy hoany amin'izao tontolo izao itsony a fa raha vao vita batisy eto dia anompo anao amin'ny androm-piainako rehetra tena latsaka mihitsy le latsaka mihitsy le fahalora-tena ary raha vao vita batisa ako dia ohatra mbola nisy tontolo hafa vaovao indray azoko nanomboka teo ohatrany hoe zavatra ohatra hoe zavatra vaovao hoe ilay mitantara an'ilay zany apôstôlony tsy hita mihitsy ilazana an'ilay izy ohatrany hoe raha iantsorala ray aviana hoe tantarako an'ilay zavatra niainako tao dia tsy voatantara malaza azy loatra le tsisy teny malaza azy eto amboniny tany zany a saina dia iny le teo hoe sambatra zay voavela heloka iny le fahasambagana iny tsy avy eto amin'ny tany iny tsy avy amin'ny pirala fotsiny fa avy amin'Andriamanitra amen ao ary mandrakizay iny amen rahalahy dia rehefa vita iny dia nitombo nivavaka tsika dia ianao lasa mpampianatra fa ahoana nataonao nafahanao nahay an'ilay baiboly le mizara an'ilay izy zany ohatrany mbola tsy mpampianatra akinao tamin'izany fa mbola mpiasan'ny radio mpiasan'ny radio animateur atao amin'ny radio dia nisy fifananana baiboly tato dia tsy miteny ratsy baiboly dia finaliste tamin'izany izy dia nahazo an'ilay izy inona no nataonao tamin'io tsy matoro mihitsy venao sa mamaky baiboly satria ireo rahalahy reo zany zao mba te hafantatra mihitsy hoe nahay apôstôly mampianatra na le mpianany dia ao anatin'ny baiboly daholo dia ahoana ny afahanao hoe matadidy an'ilay toko sy andininy ny efim-panahy ny fizotra an'ilay izy misy fotoana zany tany ambody ady Ambohimanarina moa zany no mipetraka dia tao Manjakaray tamin'izany mbola nisy fiangonana dia any Manjakaray no mivavaka dia nitreny ny vola ho atao frais akory ny tsisy fa tena manolo tena mihitsy hoe andeha za andeha maraina dia andeha tongotra ambody ady makany Manjakaray dia Manjakaray mody ambody ady dia ny zavatra ataoko ao anatin'izay dia baiboly ny ao anatin'ny loha ao baiboly zany mandeha ny an-dalana eny loza voalohany misy an'izao loza faharoa misy an'izao loza fahatelo mandra-pahatonga ny Manjakaray indray dia rehefa ohatrin'izay indray ny hariva dia misy fotoana moa io Matthieu 23-24 io zany dia io tsina le mampiseho an'le hoe famantarana ny andro farany dia natao tsenjery mihitsy dia miala fa ny Manjakaray dia Matthieu 24 natao tsenjery miala Manjakaray sady mandeha tongotra zany sady mandeha eny dia ohatrany hoe mirahira aseho aminay zany zavatra zany ozy ny tompo ozy izy ny mpianatra dia tononinao anatin'ny vavaka dia tononinao anaty vavaka ao le izy zany tsy ohatran'le mitapy reny hoe dia isy orotany ary isy ary rety mandringana ka efa misy fotoana tratran'izay mihitsy tenrery dia nipetraka teo amoron-drano kely zay dia manao tsenjery an'ilay izy ao dia nisy olona nanatona hoe marary anga ianao ramose hitanao zany dia tsy marary aho aho fa misy fahasoavan'Andriamanitra mitoetra ao anatiko ao dia ohatrany tsy mety mangina ao anatiko lisy fa mivoaka eto ambavako dia irairaiko eto amin'ity toerana ity dia ohatrohatran'izay foana zany nataoko ka tsy tonga tany an'ilay fifananana baiboly dia nahitako tombony le nianatra baiboly ohatran'izay mbola any aminao daholo ve le photocopie-n'le le polycopy mbola voatahiry ao an-trano ao daholo mba raha alaina zany dia omena an'ireto rahalatsika reto mety anampy an'zareo mbola aoka tena mbola afaka manampy andry zareo izy io moa nisy vidina kely misy vola kely izy sdiso 500 no aly izy tsisy prix fa zay hoentinay fotsiny zany hoe misy fanatazana mipetraka iry ambaravarana iry dia mandatsaka ao zay mandray taditiko rehefa sabaty zay dia efa miandry an'izay misy nareo fa miandry vo hoe iny paster vao manao an'izao paster ao daholo ireny le photocopie lasa le photocopie dia nanana tsiraray nareo raha sdiso nanana daholo zay asa mety ilainareo ve le photocopie zay nataonay ilaina efa niakatra ny 500 taloha moa zany zao efa ohatrinona amin'izao fotoana zao tamin'izany zany tsy ferana 500 le izy fa rehefa mandajaka ao zay fantatray zany ny valeur an'le zavatra fa tontolo ara-panahy sady famonjena le izy dia raha famonjena zany dia ohatrany hoe tsisy ohatrany hoe raha mieritreritra zany amin'ny ara-panahy dia ohatrany hoe tsy 500 na 1000 nanampy anao mihitsy zany nanampy an'le promotion tamin'izay zany tena nanampy be dehibe fandaliana-pinoana misy support tena matanjaka be mihitsy ary nisy fotoana raha tamin'izany teo Andravoahangy teo tena reny le mpitondra boky kely mandehandeha reny niady hevitra teo Andravoahangy teo tsy mangovotra ianao mahita tsy satria ohatrany hoe tonga anankiroa moa ry zareo manao kopola rehefa mitory dia nampianatra teo ry zareo dia valiana le teny nataondry zareo dia
raikitra débat biblika ilay izy ny farany eo amin'ny eo fasafasa eo ry zareo ngamba teo amin'ny efapolo teo za rery en plus n'izay za tsy nitondra baiboly fa ry zareo avaiko bible daholo daholo dia ny contrat tamin'izay dia hoe akatony daholo ny baiboly tairy tonga dia cas dans la tête ny tokosenininy tonga dia nakombona zany baiboly dia nakombona amin'ny baiboly dia raikitra ny dia ny vokatra tao aorianan'izay ny olona zany tsy mitangorona be mihitsy tangorona reo le miandry taxi brosy le eo amin'ny stationnement eo Andravoahangy reo gaga efa misy ny nato dia ohatrany hoe resaka devitra baiboly dia gaga ny olona dia navoaka moa resaka momba amin'ny fanamasina tamin'izay dia izy ako hoe eo amin'ny tena viliako mihitsy ny idiranao lalina hoa dia lany ianao androany dia ny vokatra tao aorianan'izay lasa daholo ry zareo tsisy nijanona mihitsy zany fa anao tokosy andininy ray tsisy baiboly io dia anandray zao vao tonga ty amiko ny anahy mifanakidimo voateny dia gaga ry zareo fa ahoana ary ty olona ity ahoana ty olona ity hoe olona inona ary tony tsisy azo andarana mihitsy zany satria tena ozy ny tompo hoe ataoko ao ambavanao ny teny izay ho ambaranao amen sotra paster amen mpiara-miasa amin'ny apôstôly mivady a dia mpianatra iaina izay nataonay batisa ihany dia lasa diakona aloha diakona daholo tamin'ny voalohany nandalo diakona tany amin'ny diakona mifadianana 10 andro dia avy eo lasa manao délivrance ampianariko mamoaka devoly dia mifadianana 7 andro 3 andro raha kelikely iaina zany dia misy mavita 10 andro miaraka ao zay ohatran' zao famohana an'ity devoly ty ohatra zao aty ny tanana rehefa otraka ohatran'izao miplasin'le olona dia ohatran'izao ty tsy maintsy mivoaka io tsy mahazo entina matory miaraka aminao io fa matiny io anao fa tsy maintsy mivoaka hoe alohan'ny masoandro miletika roarany zareo tena allo kaiky allo paster barareo ke lasa sitrana le olona e amiana ianao ny telefony di miresaka amin'le olona ahoany ianao tena nagaga mihitsy foatra voametrany le olona tanan'le mpianatra ao zay ohatrany misy afo milelalela be ao anatiny mamoaka an'le zao zao hoe ho tonga aminao aneny fanjakan'Andriamanitra ka ny fampianarana zay tamin'izany ihany a no ampianarana zao zany hoe le fototra tsy maintsy apetraka aloha ny voalohany tsy maintsy mipetraka ao an-sainao sy ny fonao mba hitombonao ao ariana kely ao ary mba hahafahanao mamaly ny antony finoanao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na aiza na oviana na oviana ka raha misy manontany ianao dia hainao tsara ny mamaly azy tahaka ny nataonay tamin'ny fotoana sy nataony riparany tamin'ny fotoanany dia feno voninahitra ny anaran'Andriamanitra mangony fotsiny anera lahy le hoe aza mifaly fa manaiky anareo ny devoly fa mifalifa ao natotsy ao voasoratra any an-danitra ny anaranao mangony fotsiny zany hoe mahavoaka devoly zany amen ve mangony fotsiny zany hoe andeha any amin'ny koloaran'ny hôpitaly hitady olona metratanana mba hisehoan'la izy amin'ny tena aloha sy hisehoan'la izy amin'le olona mangony fotsiny le miditra ao aman-tranon'le marary reny dia manatona an'le anany mangeto zay tompoko mivavaka tao amin'ny hôpitaly fantatry ny dokotera mba ampiainany mba hivavaka anao mety ve na mivavaka ao kipy aritsika dia mivavaka dia mikipy mijery kely vao mikipy le olona dia metratanana vita ny fametratanana ozy le marary azoko ny haiko tsangana le olona mandehany eo gaga tonga avy any ny infirmiera izany lazanao fa mitsangana netiny ty olona ty ambavaka dia ohatrany amin'ny forme be verena matorika za rehefa amin'ny forme ianao amin'ny tena lokolokony veloma tompoko ombanao ane Jesosy ampamilapilatra ny tavany aminao ane Jesosy na lehilahy na vehivavy io raha ihany ny lalana amen ve ny famonjena zay nomeny Jesosy atsika tsy hoe mena fotsiny fa rasa rakitra ao am-potsika rakitra ao anatin'ny fanahy zay mahatratra ny farany no vonjena amen tehaka ho an'i Jesosy atsika
Alleloia. Misy fanontaniana napetraky ny tsy haiko nandray taminareo hoe mba te hafantatra zay hoe ray aman-dreny ireo famantarana izay nangatahan'ny mpianatra hoe lazao aminay ny amin'ny ahatongavanao. Dia resy lahatra tamin'izay hoe ilain'ny mpianatra zany, ilain'ny mpiaino zany ny mahafantatra an'ireo famantarana mikasika ny fiavian'i Jesosy na ny farandro. Misy nuance kely zany atao farandro sy ny fiverenan'i Jesosy. Ka androany zany dia ho resantsika eto fitipitinana kely le hoe reto misy famantarana lehibe tsy azo elany, tsy afaka miala amin'io zao tontolo zao, satria tsy famantarana ho ato amin'ny FM fotsiny fa ho an'izao tontolo zao, ary hitan'izao tontolo zao maso, tsapan'izao tontolo zao amin'ny tanana, azon'izao tontolo zao amin'ny fanahy ny zavatra voalazany amin'ny famantarana amin'ny farandro, fa aty amintsika izy le atsipitsiprihany le tena hoe mandaitra ao amin'ny ara-panahy no resantsika androany. Amen ve? Mangataka aminao mihitsy aho zany mba tena iaino tsara, amantatra tsara, mba hahafahantsika miresaka rehefa aveo ka miteny hoe misy fanontaniana ve, dia mba hahafahana mampitombo ny fahalalana sy ny zavatra tahaka an'izay. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra hiditra amin'ilay famantarantsika. Matthieu 24 amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 4:20. Rehefa hitanao dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matthieu dia isan'ny mpianatra Jesosy, apôstôly koa izy io. 4:20. Tafiditra anatin'ny apôstôly 12 ity ilehilahy anankiray 24:3. Sao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mipetraka teo tendrombohitra oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro ahatongavan'izany, ary izay ho famantarana ny avianao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Amen. Mazava ve ny fanontaniana? Ilain'ny mpianatra ve mahalala an'io sa tsy ilaina? Matoa zany mpianatra mikitikitiny sainy tao hafantatra an'io, dia normal amin'ny olona mivavaka ny mahafantatra amin'ny apitso. Ny tompo azy ny tena ny zavatra ho avy ny anontany aho fa ny zanako sy ny asan'ny tanako alao adidika any. Izany hoe ny fahalalantsika ny zavatra ho avy amin'izay na faminaniana petraka Jesosy zany dia mampiseho zany fa raha inotsika dia afaka miditra antsehatra amin'ny fiainanao. Jesosy araka ny tena izy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia alao adidika any. Raha mianatra amin'ity zany tsika ka mino mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy na atao batisa, dia tafiditra ao anatin'ny isan'ny olona hoe zanak'Andriamanitra, zanako sy ny asan'ny tanako, dia alao adidy. Izany hoe tafiditra amin'ny fiangonana ianao izay adidin'i Jesosy, satria vadin'i Jesosy ny fiangonana. Ahoanao tsara izy ilay fanontaniana? Lazao 24:3. Mafimafy toko sy andininy, mafimafy. Tseniko tsara. Mafimafy toko sy andininy. Matthieu toko fa. Ny andininy fa. Miara mamaky tsika. 3. Ary mipetraka teo tendrombohitra oliva izy, dia nanantona azy mangingina mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro ahatongavan'izany, ary izay famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Toizako 9:4. Dia namaly Jesosy nanao hoe dia hoy izy mitandrema fandrao, isy amitaka anareo, maro no avy amin'ny anarako, ka hanao hoe zao Kristy teo nantoiny, maro no voafitany sisy, ary nandre atsy koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny 7 miaraka. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, ary fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy hororotany amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany ny fiandohan'ny fahoriana. Amen. Raha reo fotsiny no jerena mpaniratsira manao hoe niady ange nisy foana hatramin'izay valiny, nanomboka mikaina sy abelany niady, fa mifamaranana ny tenenin'i Jesosy.
rehefa ady manao ahoana vao mafeno ny famantarana napetraka Jesosy io hoe firenena iady amin'ny firenena. Hojerentsika io rehefa avy eo ao amin'ny loza fahenina amin'ny apokalipsy no manamarina ny hoe raha mbola mitoy ny ady dia ho tanteraka amin'ilay loza fahenina dia manambara ny fahatomorany fiverenan'i Jesosy. Fa hojerentsika ny amin'ny lafiny anankiray indray, Lioka 24:44. Ireo faminaniana rehetra izay napetraka Jesosy ireo na amin'ny ara-panahy zany na amin'ny fahasimban'ny tontolon'ny ainana zany na ataontsika hoe ao amin'ny tontolon'ny fivavahana voasokajy ao anatin'ny faminaniana daholo raha vao milaza ny zavatra ho avy izy dia faminaniana ny dikan'izay. Ahoana ny soratra masina 24:44. Firy le Lioka vakitsika hoe zafady e? Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 4:4. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tsy tao aminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra ny nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Amen. Eto zany Jesosy alohan'ny isarahana amin'ny mpianatra na hoe alohan'ny iakarany Jesosy dia napetrany mihitsy fa izay nilazana azy nanoratana azy voalohany tany amin'ny lalàn'i Mosesy. Dia aiza koa izy lazainy teo? Ao amin'ny mpaminany. Dia ina koa fahatelo? Salama. Ina? Salama. Tamin'ny andron'i Jesosy tsy reo ihany ny boky. Rehefa lasa Jesosy dia nanoratra ny mpianatra natao hoe filazantsara efatra izay. Dia nisy ny atao hoe asan'ny apôstôly 5 izay. Manaraka ny asan'ny apôstôly epistily 4 izay. Dia ny farany apokalipsy 7. Raha ty amin'ny apokalipsy zany Jesosy miteny hoe tsy maintsy tanteraka ny lazainany amin'ireo dia efa farany. Fa ity tenin' Jesosy ity zany dia nanambara an'ilay faminaniana ho avy, ny fombafomba fiangonana amin'ny ho avy, ny amin'ny fampaminany sandoka sy apôstôly sandoka izay voasoratra sady fantatra ho vakina amin'ny fotoana rehetra. Noho izany aza ohatra izy ny soratra masina amin'ny 45 dia nanokatra ny sain'ireo izy ahafantatra ny soratra masina. Problema kely amin'ny fivavahana kristianina ny rahalahy dia tsy voasokatry ny mpampianatra ny sain'ny mpino ao aminy. Tsy tia an'ity baiboly ity koa. Ianao moa vavaka taloha tamin'ilay misotro toaka be? Vavaka mihitsy. Aga ianao ray ve misotro toaka tao am-piangonana sa misy misotro miarakaraka misotrosotro rehefa vao? Miaraka misotrosotro ka. Tena miaraka misotro dia avy eo mety sany am-piangonana. Matompino any amin'ny fiangonana tsy afaka amin'ny fahazaran-dratsy. Tsy afaka tsisy hoe fahagagana sy fanasitrana. Tsy tanteraka ao amin'ilay fiangonana le hoe misokafana ny sain'ilay olona hahalala ino izy teo? Ny soratra masina. Kristianina zany ny pasteur, ny apôstôly, ny mpitandrina dia manana anjara amin'ny fampianarana. Tsy hoe mampianatra matematika fotsiny 2+2 fa hanokatra ny sain'ny mpino hitondra famonjena, hitondra fiovam-po. Amen ve? Raha pasteur paranty zany tsy tafavoaka tany, maty ny toka tany io. Rehefa maty vao anaovana lamesa mavesatra. Fa itsika mbola velona dia anaovana fitaovam-pivavahana mavesatra. Amen. Mba hiova ho amin'ny fiainana mazava ao Jesosy tompo. Amen ve? Misokatra ny saina. Ataony rahalahy Benjamin tamin'ny fotoana mihitsy izay aizany mpianatra mivavaka miaraka amiko ao ny soratra masina mba tsy dosefitra izy. Amen ve? Satria ozy ny baiboly manao madiso hevitra anareo ao nantoiny. Tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Nany maro anisa ve ny olona tratran'izany sa vitsy? Maro tena very mihitsy ny olona. Ary betsaka ve ny mitondra baiboly? Betsaka. Amin'izao fotoana izao efa niena. Satria lasa tsy tia izao be dia be. Fa eto zany dia nitsindrin'i Jesosy mihitsy hoe dia nanokatra ny sain'ny mpino izy. Izy tsy le hoe brakabraka misokatra ny sainareo. Amin'ilay fampianarana iny zany ny fanan'Andriamanitra sy ny fahasoavana miasa amin'ilay mpino.
miara misokatra amin'iny ny fo miala zay tsy namboleny tanan' Jehova. Amen ve? Lazao aminay ozy izy ny amin'ny avianao. Apocalypse 19:7. Apocalypse 19:7 dia mbola milaza amin'ny faminaniana. 19:7 manomboka amin'ny fahenina ka hatramin'ny 7. Eto dia manambaga ny faminaniana manao hoe dia nareo feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka ao sy tahaka ny firondroany ny ranobe ary tahaka ny fikotsiky ny kotsikorana mafy manao hoe alleluia. Fa ny tompo Andriamanitsika miaraka hoe dia mitsito no mpanjaka aoka isika hifaly sy ho ravoravo fa anome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Amen. Famantarana anankiray ilay nilazain'i Jesosy tsy maintsy tanteraka io dia voalohany tsy le hoe izy ho avy ihany fa le vady ampakariny koa misy faminaniana fa hoe miomana le vadiny. Amen ve? Raha ho avy fotsiny Jesosy nefa tsy miomana vadiny tsy fantany fa amin'izany andro zany lehilahy anankiray sy tazomina vehivavy fito zany hoe fiangonana fito fiangonana rehetra zany tazona an' Jesosy daholo. Fa eto kosa dia tsindriny tsara amin'ny faminaninany amin'ny fampakaram-badiny amin'ny fiaviany fa ilay fiangonany na hoe vadiny dia miomana. Amen ve? Zao batisa zay atao aminao zao tafiditra ao anatin'ny fiomanany. Napetraka Jesosy alohan'ny saraka mihitsy izy hoe mandeha ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka fanamasina ary ampianatra azy ny lalàn'Andriamanitra. Ny FM-foavy hoe aminareo tiako mivavalianareo ara-dalàna le izy hoe mampiomana ve izay sa tsy mampiomana? Mampiomana sa tsy mampiomana? Ary le teny tonga any aminareo ve manova tokoa mampahery mampivavaka ohatrany hoe mahazo fahasoavana. Amen ve? Misy zany virgine endry miomana, virgine dala tsy miomana koa fa tsy ampiny ny solika fa mpianarany ny jiro mirehetra iny. Aty amin'ny famarana ny faminaniana dia hoe ny vadiny dia miomana. Ahoana aza no amatagana fa miomana ny vadiny zay ampakariny. Amen ve? Ahoana no inona no amantarantsika hoe ao anatin'ny lalan'ny fiomanana zany itsika zany. Ohatra hoe pastera parany zao fady anina alohan'ny anaovana batisa azy miomana izy za tsy miomana? Miomana. Tamin'izany anie rahalahy nareo moa mbola mpianatra tamin'izany fa misy tratra mangalam-pinana mametraka polisy mihitsy any amin'ny sisiny any dana mihodina dia jerevo zay sao dia misy mpianatra mipetrapetraka ka mihinana na akondro ray aza dia tenena izy hoe aza mihinana fa tsy mahasoanao. Dia misy tratra tratran'le rahalahy manao anina dia tsy tomoa fa mikibotry lamosina dia izy le rahalahy razanao tsy miditra batisa fa mbola voandro faharoa tsika dia fa mihinana ianao fa aloha ianao midobola. Izy moa ny anaranao dia resa manatony ianao an'ny pastera fa raha zao fanaonao zao tsy havita zavatra betsaka ireo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ilay vady ampakarina zany tsy maintsy mahafantatra ny faminaniana. Amen ve? Mahafantatra ny sitrapony lay apakatra azy ohatran'le mpivady ireny zany fa na dia mifankaty ary dia ino misy tao fampiresaka hoe misy zao misy an'ity misy an'ity misy an'ity mba ho surprise rehefa vita amin'ny fanamasinana hoe tsy afaka atsony ianao fa kay za ty ohatran'izao alohan'ny batisa alohan'ny akaran'i Jesosy dia fantatry ny vady ampakarina ny fahamarinana. Amen ve? Hoy izy Jesosy raha maharitra amin'ny teniko ianareo izy dia ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo inona ny marina. Ny vady ampakarina zany maharitra amin'ny teny mba hahafantarany ny marina ary marina maninona
manafaka azy tsy andevo afaka sigara fahotana etsetra mangataka aminareo hanana faharetana am'izao fiofanana zao mba ho afaka aminareo zay tsy namboleny tanany Jehovah. Amen ve? Mba ho afaka any amin'ny vady aman-janakareo zay fanandevozana samy hafa any skidy ravarava miaraka amin'ny anaran'i Jesosy reny tsambiny mba ho afaka amin'ireny mahatonga an' Jesosy ny teneny dia naharitra tamin'ny teny izy sitrana amin'ny marary afaka ny devoly mandray fanamasina ny lehilahy sy ny vehivavy zany natao hoe niomana ny vadiny. Amen ve? Niomana misy fiainana vaovao efa lasany teo aloha hidro tonga vaovao niomana zany ianao. Amen ve? Angala malala sy ny vavy malala hojerentsika famantarana anankitelo ao anatin'le fiomanana mba ho latsapaka tsara eo amin'ny lafiny fanamasina nijerentsika voalohany. Eo amin'ny lafiny fanamasina zany présent amin'izao ohatra hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo avory misy fanamasina zany dika zay na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako voninahitra mantraray misy fanamasina zany eo na ninina na aiza na oviana misy piny tafiditra ao anatin'le vady ampakarina dia misy fanamasina miaraka amin'ny ozony Jesosy eo aminareo mandra-patongany fahataperany zao tontolo zao na any amin'ny hôpitaly aza betsaka izay olona efa tao amin'ny salle d'opération hodidiana navoaka tsy nididina fa sitrana dia ozy ny dokotera hoe comment ça se fait dia ozy ianao ty tena didina ianao ty ohatra ny olona avy natory fotsiny dia tsy manina avo e ty mibe Jesosy ty eo aminareo mandrakarivo Jesosy mandra-pahatonga amin'ny fahataperany zao tontolo zao manana finanao zany dia eo aminareo mandrakarivo izy atsoy aho Jesosy anehoako zava-mahagaga sary-patariny ianareo. Alleluia! Zay sarotra amin'ny olona omena Andriamanitra anao raha sarotra amin'ny olona miditra voaloham-bolana ny sabata dia ozy tompo omeko anareo zany andro atonga aminareo zany herin'ny fanomezan'i Jesosy manana finoana anao. Alleluia! Lazao kely leo kaikinao mitovy amin'ny pastera parany arakely indrindra rehefa afaka roa taona. Lazao leo kaikinao zandray no anontanian'ny kaiky rehefa afaka roa taona fa pastera parany efa tazona faritany. Amen ve? Satria ozy Jesosy hoe anehoana famantaranareo teka ho an'i Jesosy tsika ho an'i Jesosy. Ina moa le nolazaiko teo hoe jerentsika le teboka voalohany fanamasina. Ny fanamasina amin'ny andro farany no resantsika. Misy mpivavaka milaza hoe eny ilaina ny fanamasina fa tamin'ny voalohany dia izay manampy hoe ny amin'ny farany koa. Mazava sa tsy mazava? Fa amin'anina jerentsika voalohany satria Jesosy tsy maintsy tanteraka izay nampilaza anazy. Joel mpaminany Joel ny resantsika voalohany. Ao amin'ny Joel toko fahatelo izay hoe amin'ny andro farany ny andro tsahako. Fakiko izay pastera hoe Joel toko fahatelo teny andininy voalohany no vakitsika. Bokon'ny Joel zany mahita ny Ezekely ianao dia Daniela dia Hosea dia Joel. ao fakiko aglisa ary rehefa afaka zany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalanareo sy zanakavavinareo lahantotrareo anonofy ary ny zatovinareo ahita fahitana ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary izy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho raha sy afo ary setroka mitakosa masoandro ampodina ho aizina ary ny volana ho alohany ny volana ho ra alohany ny atongava ny andron'i Jehovah izay sady lehibe no ary nazovo ny antso ny anaran'i Jehovah dia
afa mandositra izy fa ao amin'ny tendrombory zona sy ny Jerosalema dia isisa afaka arak'izay efa nolazain'i Jehova, ary izay antsoin'i Jehova dia ho isan'izay afaka mandositra. Amen. Maminany ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha ka ny amin'ny vanim-potoana farany no ambagana ao anatin'ilay faminaniana. Ny tena lehibe ao anatin'ilay faminaniana dia hoe irotsaka amin'ny fanamasina amin'ny andro farany, na hoe amin'ny andro aoriana no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra izay mino. Amen. Mbola faminaniana io tamin'izany, fa mipaika satria amin'ny farany ilay izany hoe toko fahatelotelo hoe aizany meo ny ery amin'ny andininy fahadimy, andininy fahaefatra, ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny hahatongavany andron'i Jehova izay sady lehibe no mahatsiravina. Ilay andron'i Jehova io zany ity andrasan'ny firenena eto ambonin'ny tany ity hoe ny fisehoan'i Jesosy any amin'ny raha ao an-lanitra. Alohan'ny isehoan'i Jesosy any amin'ny raha ao an-lanitra dia ny olona rehetra izay mino azy sy mitandrina ny didiny dia ao ny sitrapoin'Andriamanitra dia hoe izay rehetra manompo azy dia omenana hoe andatsahana ny fanahany. Tafiditra amin'izany vanim-potoana anaovan'i Jesosy batisa amin'ny fanamasina izany ny promotion androany. Amen ve? Ianao ilay voalaza ery ambanimbany ery amin'ny andininy fahaefatra, masoandro ampodiana ho aizina, volana lasa rà alohan'ny hatongavany andron'i Jehova izay sady lehibe no mahatsiravina. Andininy fahadimy, ary nazovy ny antso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra. Io ilay vady ampakarana, ilay hoe ny omana ny ino misy tao vadiny miantso zany ny efemfoa dia afaka mandositra isika. Aiza moa ny ahitantsika fitsarana eto? Tsisy dikan'izany miakatra. Amen ve? Satria zay ale kataklisma, zay ale ady, zay ale aretina, zay ale Babilôna, zay ale 666 tsy misy toerana ho anao tsony eto amin'ny andro farany io dia hanomana fitoerana ho anao Jesosy dia ho avy indray andro ianao. Zay toerany ny toeranao. Amen ve? Eo amin'io tsika izao tsy le mbola ho avy fa eo am-piomanana n'le hoe ho avy dia omena fanahy ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy, nahazo rahalahy Benjamina, nahazo rahalahy pastera parany, nahazo koa mpino rehetra. Le éclipse solaire totale 2001 dia efa namilaza mihitsy ny radio rehetra sy neny hoe mity atrano daholo mity atrano daholo. Toroko tamin'izay tery Alarosy memanatina le ora mivitsy ny olona mandeha amin'ny arabe. Za mbola mandeha fa n'le curseur mbola maherezy ianareo nefa za amin'io masoko efa ny tokotany any sady meno ny sofoka misy mandeha sa tsisy mandeha. Dia za andeha ohatsy satria mivadiko miandriary izy hoe tebiteby zao mivadiko anao tsy maintsy mody jereko le ora teneny an-dalana zany ho tratra nyity éclipse totale ity ho jamba sa tsy ho jamba ny anaran'i Jesosy tsisy jamba zany eo. Dia le rahalahy soloko niditra teo dia za lasa dia niazakazaka dia nahita tomobile teo amin'ny tandrifin'ny Palais de la Reine. Ho aiza ianao rangaha fa mba eto aho fa enjany ty rahalahy miakary ianao ve ahoana e za avy niasa dia zao avy ody miakary iany fa aiza ny lalanao ho any am-pitatafika
any amin'ny lalana misy anay tre misaotra an'Andriamanitra fa dia nalefany mihitsy anao hitondrady ary anatin'ilay tômôbila mijery an'ilay izy io fa tady hipotra miazakazaka tany an-trano ako ary zay fa hipotra ilay izy dia nidy aman-trano tao zay fa natahotra tsy hoe matahotra fa jereny hoe tokotany tsisy olona misy io trano io tina ny trano dia nivaravarakely ndray le planche kely zany dia misy elakelaka le izy tsy midy tsara le planche dia am'le planche zay mijery hitanao fa izy hitako inona io dia hitanao le clé tonga ty amin'ny rindrina le masoandro dia hitanay amin'ny rindrina no mameno hoe lasa mefeno le izy dia io fa takona tanteraka dia ndeo hivavaka ozy izy neny ina vavaka eo zavatra miandro fotsiny fa tsisy manino io fa ty tsy eclipse solaire fa fanamasina ny balika ao aminao ny fanamasina tsisy anakona an'izany mihitsy tsy jesosy mihitsy ny andahany zany fanamasina ameno anao zany fô zao ny tompo hoe ho fenona amin'ny fanamasina ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy amin'ny andro farany tanteraka ato aloha zany amena ve ny sabatista voalohany teto amintsika mandraky ty ny androany tsy nazo ary tsy azo intsony ta vita ny sabatista voalohany teto Madagasikara vita ny aminy efa tsy manatrika ny tompo ny lahy evony vavy evony sabatista mantsy le diso tsy nainanisa daty 1 2 3 iny velomo ny faravavy ny sabatista aty amin'ny ankizy lahy no milatsaka le izy aty amin'ny ankizy vavy le izy milatsaka ka mbola tsy misy fetra ozy ny apôstôly tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra fanamasina tonga ny promotion nareo zao ho feno ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy tsy misy fetra ny hanomezan'Andriamanitra ny fanamasina ho an'ny olona zay mino azy feno amin'ny FM3 io amen ve za aloha dia tena midedehaka mihitsy amin'io satria za ankizy lahy nahazo an'le izy le olon-dehibe tsy nazo tsy inao zany tena zany ankizy lahy dia anao zany tena tsy izy mihitsy ianao lazao kely leo akaiky devoly ary tsy afaka n'ilay zokobe ny sabatista devoly lazao kely leo akaiky no devoly tsy afaka aty amin'izany indrindra tao voky ty miaratsy miverina tsony pio fona amintsika ny devoly alleluia efa nandoavitra taminay mihitsy zany devoly zany hoe oka aizany andefasana izy ndray mangataka hoe aza lefa any amin'ny afo afa may tsisy an'izany zao amin'ny anarany Jesosy ray roa telo voky ozy izy ny ekipa lasa tsy miverina tsony ozy ny ekipa sasany amena momba anao Jesosy ampanarahan'Andriamanitra anao ane le hoe tonga ho amin'ny aneny fanjakanao raha eo zay rehetra mandray azy dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ho tonga aminao ane fanjakan'Andriamanitra alleluia amena tamin'ny fotoanany aho misokatra amin'ny radio hatramin'izao allo nisy olona hafa firenena ny antso teny amin'ny fiteny frantsay izy dia zareo reto le manao karana mba afaka mahitanao hoe pasteur eny tompoko afaka amin'ny karana tena manana marary zay enonay hoe eo aminareo zao misy mahafaka demony ino moa demony mahazo anareo albadira ohatran'le darabe aty zany mety afaka ranao ve zany izay koa fa naheno fa tsy mihinana lambo ianareo tena maheno fantatrareo zany zay fa te hoe le olona dia navoaka tao anaty tômôbila vehivavy lavalava karana za pasteur tsy haiko ny fiainako ianao zany raisiny tanako dia miraisiny dia miresaka aminy eo dia fantatro le sao ty tsy afaka intsony io
raha tsy manao an'izao teneniko zao taitsy ninninina vitanay ahay nentinay tany amin'ny tranony olokendry rakoto zafy promotion izy moa le promotion tamin'izany pasteur Célestin Rivo nentina tany le izy misy rahalahy manao stage na fifadikanina any 7 andro sa 10 andro nentiko tany lay karana io rahalahy karana ty client hafa misy ty fa ampafantaro azy ny voninahitry Jesosy mahandro enao madama mahazo mody amin'izay nareo raha mise mivoaka hatramin'ny demoniny karana mivoaka hatramin'ny demoniny karana ao aminareo io any fanjakan'Andriamanitra ato amintsika neny fanjaka maheriny ao anatsika noho ny amin'izao tontolo izao hoy Jesosy rehefa tonga io ianareo dia fahazavan'izao tontolo izao mandehana amin'izao herinao izany fotsiny ny baiboly hoe ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy fenona amin'ny fanamasina amin'ny androny Jehovah zay miantso azy dia ho fenona amin'ny fanamasina io tsy hoe teoria hoe feno fanamasina feno fa miteny ao anatinao mihitsy ny tompo hoe tempolo amin'ny fanamasina anao fa aminaniny io tsy maintsy tanteraka ahoana hozy Jesosy 24:44 tsy maintsy tanteraka ny faminaniana zay nampilazana ka za milaza anao anio ana filazana ny Jesosy io teneniko anao io hoe anao batisa ny fanamasina ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy ho an'i Jesosy atoloro tenanao mibepa ary io zay sakatsakana minoan'i Jesosy dia ho tonga aminao izy za fa namoaka devoly fony mbola tsy nana fanamasina efa nametra tanana marara fa tonga ny fanamasina hafa noho ny hafa halleloia efa nahazo prime tamin'ny rally miakatra podium mahazo n'le izy dia oroan'le vehivavy tsaratsara ireny mora aloha reny fa le omeny Jesosy anao mandraky izay na fahafatesana sy atazona anao na devoly ary andositra anao fa hoe fampamina ny joela hoe amin'ny andro farany ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy dia ho fenona ny fanamasina manomboka efa tanteraka ty izany dia ho tonga aminao sy ny ragnanao zany amen na pastera amen na ranapave ataovy alleluia rahalahy asioteka ho marina aminao ho marina aminao akaiky mibatisa pastera akaiky mibatisa lazao na akaikinao akaiky mibatisa mba te ahenao an'ireny any reny hoe io ny rano a pastera inona manaka anatsy atao batisa tonga dia miroboka izay sy pastera vy ary atao batisa ho vojena amin'ny fiainana mandrakizay ianao amen anao hira anakira antsika mivadika ny kasety dia hira anakira antsika ina le hira zavizavindro indrindra lahy anananay fanantenana ianao Jesosy Jesus, ananana finona le fetiamo, ananana ieri peni anarana, ikeli senene. Avertica, iramafe, ananana. Ananana tenara, iana Jesus, ananana finona le fetiamo, ananana ieri peni anarana. Asana sultana nawe atala nae patita nae fana mwarena
Jesosy anananay finoana ny fitiavana anananay helibeny anarana nikely sy ny lehibe nytory tsika rasano alleluia alleluia Usanay malenanay efanatsangana ny malema hitana gadagana be anananay fanatenana sianao Jesosy anananay finoana fitiavana naiheribe ny anaranao nikely sy ny lehibe nytory farany ananana fanatenana anananay fanatenana ianao Jesosy anananay finoana ny fitiavana naiheribe ny anaranao nikely sy ny lehibe nytory nikely sy ny lehibe nytory nikely sy ny lehibe nytory amen hotonga aminao ao fazakan'andriamanitra ao anatinao ao am-ponao azo eranao aminatsaha fanamasina manna faminanina nataony Jesosy ho any Jesosy amen 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 aza ho toera na aminany joela tanteraka sasy tanteraka indromy taona mantsy izy io tanteraka tao amin'ny apôstôly tao amin'ny testamenta vaovao dia tanteraka ty amintsika asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy faha fito amby folo iny anetrano ianao mamaky an'izy rehetra iny dia azonao tsara lay afatra mikasika ny faminanena momba ny batisany fanamasina toko faharoa lazaiko teo dia fakitsika ny asan'ny apôstôly rehefa hitanao dia fakina ny ten'Andriamanitra iny faharoa ary noho ny tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka tany avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano ny angonany aizany toy izao ary nisy lela maro mitarenafo mise maro mitarenafo miseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izay rehetra isan'olo zany ary samy feny fanamasina izy rehetra ka dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenena amin'ny fanahy azy amen tanteraka zany tamin'ny zareo voalohany le batisa ny fanamasina Jesosy hoy Jaona zaho izy izy ny manao batisany rano fa ianao kosa le avy aoriako izy mantsy an'i Jesosy io izy nanao batisanareo mantsy ny mpianatra mibatisa ny fanamasina sy ny hafa dia rehefa tonga tokoa izy dia ny fanena tamin'ny mpianatra dia lasa nahazo mpianatra betsaka 12 ny lehibe tamin'izany dia ao anatin'ny toritenin'i Jesosy foana ny batisa ny fanamasina amen ve ao foana le izy za malahelo nareo fa zany iraka ny mpananatra eo aminareo mandrakazay izy amen ve nareo andray fanomezana dia ny fanamasina ary izy ampianatra nareo ny marina rehetra ary ho fantatrareo ny marina rehetra ary zany marina zany any mifaka anareo tsy ho andevo rehefa tonga ny fanamasina dia izy ny faminaniana hoe anoratra ny didy ao am-ponareo izy amen ve ao amin'ny fanahy nareo dia ninony zany ny mpianatra ninony zany ny mpianatra dia tanteraka taminy
rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy. Andao hoe jery faminaniana anankiray tsika amin'ny Jesosy sy ny mpianatra. Vakitsika nge ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7. Jaona 7 ny amin'ny fanamasina. Ilay ny mpino mihitsy ny mino an'io. Tsy hoe mino an' Jesosy fotsiny fa mosy mpanapaka atao amin'ny Jiosy izy nakao amin'ny Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe raby eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy avy amin'Andriamanitra, raha tsy Andriamanitra ny momba azy. 7 miaraka tsika. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho Nikodemosy taminy ataony olona hoana no ateraka rehefa lehibe, mo mahazo hiditra ny ekibondreny. Ino kely ty mpampianatra samy mpampianatra ny miresaka, ny ray mampanantena fanamasina ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay mandraina io. Ray ny teny hoe ataon'ny olon-dehibe ahoana no ateraka rehefa lehibe izy. Any amin'ny fiterahana any amin'ny reniny, any amin'ny maternité ny apetran'ilay mpampianatra soratra masina fanontaniana hoe mbola hiditra kibondreniny ray ve? Lazao kely le misy ho an'ny tsy ampy bolao, lazao kely misy tsy ampy bolao mihitsy. Efa ny mesi miteny eoko mbola any amin'ny maternité indray ny eritreretiny. Lazao kely le akaikinao ho tonga aminao any fanjakan'Andriamanitra. Todio kely le aoriana ny fanjakan'Andriamanitra io resantsika io fa tsy maternité. Tsy maternité io e. Ataony olona hoana ozy ny hiditra kibondreny rehefa teraka izy. Gisitra amin'izay gisitra. Ahoana ozy izy teo pastera parany. Retako izy retaka mampime misy. 7 tsika zao. Tena mera dia toy izany Jesosy zany lay fanazavana izay napetrany tamin'ilay Nikodemosy mpampianatra Baiboly. 5 dia Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, fa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa zay ateraka ny nofo dia nofo, ary zay ateraka ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no lazaiko taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao feony nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany dia ahoana toyny tahaka izany izay rehetra. Halleloja. Mitovitovy amin'ilay ateraka any amin'ny maternité ve io lahy? Ho ny ranabavy mitovitovy amin'ilay ateraka any amin'ny maternité ve io? Misy sasy fama ve voalaza ao? Fa inona voalaza ao? Isy rivotra. Inona ozy izy? Rivotra mitsoka. Dia misy inona koa? Misy feo, misy afo. Zany hoe reo mpino reo zany nitaritiny Jesosy tamin'ny tonga amin'ny Pentekoste. Raha nivory tao amin'ny efitrano anankiray zareo, dia raha mbola nivavaka izy dia nisy rivotra nitsoka tao makao amin'ilay olona, mikasika an'ilay olona, milatsaka ty amin'ny ino izy ty izy eo amin'ny lohan'ilay olona. Misy inona ozy eto? Afo. Dia misy zavatra sotroina averina. Inona avy mitsanga eo? Rivotra. Inona hoe? Le olona mandray azy le ao anatin'ny fitaom-pivavahana ny mahalala hoe misy rivotra zany. Amen. Tsakareo pastery parana. Maninona izy zay? Maninona izy zay? Io, maninona izy? Natosiko izy dia maninona? Fa rehefa tonga ilay fanamasina, za tsy manosika azy. Izy ao, za eto, fa izy manao an'izao ihany. Lasa manao an'izao ihany izy. Dia ndray sy tazomiko, ndray sy tazomiko. Rehefa sy tazomiko izy dia do amin'ny ventilatera. Dia tonga ty amiko koa ilay izy dia pastera zaza atao an'izany ka. Dia izy pastera za tsy manao an'izany. Miditra ao amin'ilay fivoriana raha misy rona telo mivory amin'ny anarako izy Jesosy. Dia aizy Jesosy. Koa tsy Jesosy tonga nofontsony ao, fa tany Betlehem izy tamin'izay, fa ty tompo zany misy tao. Zany fanahy zany. Zay mandray azy ihany hoa maheno azy. Raha toy izy zany dia henontsikato hoe
ietony tompo jesosy ny anarany anatanteraka ho tonga aminareo ane ny fanjakana azo ery anareo am'izany dia misy zavatra sotrony eo satria ozy izy zay rehetra mangeteta aoka izy isotro fa zay misotro an'izany dia isy rano velona miboboika ao anaty ny fiainana mandraka dia ny fanahako zany ozy zany hoe feno zany ianao ao alleloia feno manino ianao tsy hoe dia nisy robine nipotra teo dia volamena dia nisotro daholo ny anjely mihitsy ny mamahana anao hoe sokafo ny fahafana alleloia dia velona ao anatinao le izy ozy izy ny baiboly iboiboika io ao anatinao alleloia dia iny lohatsiny hoe mamy dozy ny olona fa vo amin'ny ora fahafiry zao ary rehefa mamy dovay mamy sady le reto satria zany ny olona mijery dia maninona ny apôstôly maninona zay ho sady tsofony rivotra no maninona mamy izy mamy mifanamasina izy tsy araky ny averanareo azany hoe dovay mamy zany io fa araky ny teny fikasana hoe aza miala eto fa afaka andro vitsivitsy dia androtsaka mifanahy aminareo azo eranareo milatsaha mifanamasina misy afo eto misy rivotra tsy saka tsony ny tanana tsy ohatra nisy an'le may reny taloha nisy mihitsy hatram'izao so hatramy mafana be le tanana dia vavarina mijery an'le tanana mafana ohatra tehiteny ozy fa iny izy mafana zany paster ametsamin'ny paster tanana mbola mana tsisy fanazavana tsony fa de hoe resy fanamasina lasa am'izay mamy misy rivotra tongilana ohatran'izao eo dia hiteny hoe solomaso afa tsy hitako ololanana zavatra afatra mivoaka eo ary tsisy malaly ny teny amin'ny teny tsy fantatra iny afa-tsy zay nanome azy ianao ihany fa zay miteny amin'ny teny tsy fantatra ozy ny soratra masy tsy miresaka amin'ny olona fa zany teny jesosy misy tro alleloia raha teo any an-danitra anao dia ozony tompo eo akaikinao zany eo ambavanao zany zay misotra anio dia isy rano velona boiboika hoany zay mino amen ave tsara aloha paster na nazavana zany fa tany aminareo taloha tsisy tsisy na le zesta kely fotsiny azy tsisy mihitsy na zesta kely ary na zesta kely ohatrany tsisy 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 mihitsy tonga tady nisokatra ny masina ny tokalahy ny problème ny kristianisme tsy fantany zay inony dia tsy hoe tsy fantany fa tsy ampahafantarina azy mihitsy hoe zao ny lalan'ny olona finoana fa mampandridritra fotsiny ny pastera mino fotsiny anao fa raha salama rehefa teo matora salama teo dia eo anao koa nao ary to ianao dia eo akoa ny zanakao aza taitra tsy mainka anefa tsy tara mazava sasy mazava enao ny ala fotsy anao taraiketo fa baibainao raha pasy ho any benjamina amen ave ho avy ny andro zay tena hivavaka aminy amin'ny fanasiny tonga ato amin'ny afemifano hivavaka amin'ny fanasiny ny raisinato ianao satria hivavaka amin'inona ny atongavanao ato amin'ny fanasiny fahamarinana dia nomen'Andriamanitra fanomezana ianao dia mivavaka amin'ny fanasy ato mibazy fahamarinana amen miorina tsara amin'ny fahamarinana dia ny fanahy masina
manao an'izay tiany atao eo. Maninona hoe manao an'izay tiany atao ao. Raha atao batisa ianao dia ny tianao atao dia midina dia raisiko hoe mandroso sanao ranabavy dia tiako atao sy ny tiany Jesosy atao batisany rano. Fa rehefa avy eo ny fanamasina manao an'izay tiany atao eo. Ratsakitsanina. Amen ve? Amin'ny 3e jour amin'ny fifadikanana iomanana eo paster. Raha mitoy izao resaka fanamasina izao. Vao manangatana antsika nomboka amin'ny fotoana ka dia raisiny asandraton'ny tananao dia atsoy Jesosy. Dia midina le rivotra. Eo amin'izay mino sy mangetaheta. Ao anatin'izany ianao. Satria hoy Jesosy ho tonga aminao any ny fanjakana. Amin'io tonga dia mibra 75% pine 3e jour ny jeune lonaka. Le 25% farany eny amoron-drano. Amin'ile 25 indray 12 nazo, 13 tsy nazo. Any amin'ny sabata indray ny 13 mahazo. Dia hoe izy rehetra dia samy sotro ny fanaza eny menazy. Alleluia. Dia miteny amin'ny teny sy farany. Toy izantsika le amin'ny andro farany io resantsika io. Paster, efa lasa ve ny andro farany? Mbola tsy lasa. Mbola tsy lasa. Efa lasa ve ny andro farany? Amin'izao ny andro farany. Fakitsika ny toyiny. Jaona toko fahafiry no lazaiko taminao teo. Jaona toko fahatelo. Vakina indray zany Jaona toko fahafito 7:30. 7. Jaona 7:37. Mahazo ve zalana apita an-dranomasina any? Ok. 7:37. Hitanao? Ary tamin'ny andro farany. Vakiko amin'ny naran'i Jesosy. Firy toko sy andinina zafady? Jaona toko fahafito, andininy fahafito amby 30. Vakiko ary izy. Manao hoe ary tamin'ny andro farany izay, andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, Pentekosta ndikan'io, dia nitsangana Jesosy ka niantsona na hoe raha misy olona mangetaheta, ako izy anatona ka isotro. Izay mino ahy dia isony rano velona miboiboika ao an-kibony araky ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa raisy ny mino azy no lazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahitra. Maminany Jesosy eto. Fa izay rehetra manantona azy ka misotro dia omena. Fa tamin'izany mbola faminaniana. Dia nanaraka ny faminaniana dia nanambara amin'izay izy hoe tsy maintsy ho tanteraka izay nampilazana amin'ino misy teo? Amin'ny lalàn'i Mosesy. Faharoa mpaminany. Fahatelo salamo. Ampiana filazantsara. Mbola tsy nomenana izy tamin'io fotoana io fa Jesosy mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny. Dikan'izany rehefa hiditra amin'ny voninahiny zany izy dia atao inona ilay fanamasina? Efa nomena. Jesosy anefa efa niditra tamin'ny voninahiny. Rehefa nianarantsika tamin'ny voalohany eny mbola ho tsindrira tsara ilay hoe rehefa tonga tany izy dia namaky tamin'ny efitrano dia nisy couloir be mangano ano dia misy maso fito teo amin'ny seza fiandrainan'Andriamanitra, misy loholona dia misy maso fito dia voalaza hoe ireo maso fito ireo dia ny fanahy izay omena ny tany. Vakitsika iny paster Apokalipsy toko 5. Vakitsika Apokalipsy toko 5 rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy. Apokalipsy toko 5 ity zany efa zavatra efa vita no nampafantarina ny olona tamin'izany. Toko 5. Vakio ny andininy fahenina paster. Apokalipsy toko 5 andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondro nitsangana tahaka nefa voavono nananatandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny iray nakany amin'ny tany rehetra. Eo zavatra aloha kely ny Pentekosta. Zany hoe zavatra nitsanga tamin'ny Pentekosta tany io ambary io fa efa tonga tatiny ny fanamasina tamin'ny fotoanany. Satria 70 taona taorianan'i Jesosy ny tena io vanim-potoana nahitany Jaona apôstôly ny faminaniana sy ny fahitany io efa vita le izy hoe izao ny zavatra nitsanga. Amen ve? Avereny indray mandeha miaraka toko sy andinina roa telo. Apokalipsy toko 5 andininy fahenina. Inona moa no resantsika eo?
le mikasika ny fanamasina fanamasina zay atao inona irana ao aty amin'ny tany rehetra vakio mafy miaraka amin'ny pastertsika indiny fa zanak'ondro nitsangana tahaka nefa voavono nanana tandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny rahana ka ny amin'ny tany rehetra. Amen. Trakatsika hoe inona ny sakana tamin'izany tsy hatongavan'ilay fanamasina taty amin'ny hafa firenena Madagasikara ohatra. Raha mbola tsy afaka nakaty ny fanamasina, inona ny antony? Manakatana zay may hoe inona ny antony? Ray, roa, olona be dia be ny eniko ny teny teo fa tsy manana tanana angamba izy. Tsy ankany hoe olona betsaka noho izany ny eniko ny teo fa tsy nanana tanana angamba izy. Ao fa naniry ny tananao dia tsanganao izany tananao ka naniry. Zay. Tsangana ianao ranabavy. Ao, micro. Ny nananga tamin'ny tsangana ianao dia hitan'ny ankizy micro. Ao, cam. Ary inona ny sakana ianao ka? Inona ny sakana tsy nafahan'i Jesosy namen'ilay fanamasina? Raha tsy afaka izay sakana izay. Iza ny anaganao azafady? Lalao Armelina tompoko ny anarana. Ianao ve resy lahatra fa azon'i Jesosy omenanao ilay fanjakana? Resy lahatra tompoko. Amen. Efa nandray fanomezana avy ianao dia ny fanamasina? Eny tompoko. Alleluia. Amen. Ary zazakely io? Mbola tsy nahazo? Mety efa nahazo izy fa za mbola tsy nahita. Ho avy. Amen. Inona ny sakana tsy ahafahan'i Jesosy nanobatisa fanamasina aloha? Mbola tsy niakatra tany amin'ny voninahitra izy. Mbola tsy niditra tamin'ny voninahitra izy. Marina ve izany rahalahy? Fa inona ny antony tsy nidirany tamin'ny voninahitra? Satria mbola tsisy nandray azy zany taty ambony tany. Mbola tsisy nandray azy taty ambony tany? Toy izy? Dia zay no nahatonga azy mbola Tsisy nandray an'izy taty ambony tany? tsy nandray an'ilay fanamasina zany le Mbola mpianatra. Mbola tsy vonona ny mpandray ny fanamasina? Eny tompoko. Toy izy kely foatra ny mahafinaritra ilay toy iny. Satria zany le olona mino mihitsy zany mbola nisalasala zany le mpianatra ny mbola tsy zay nahatonga anazy tsy nandray. Fa niandry izy sa tsy niandry? Niandry. Fa avaiza ny problème? Le mpianatra sa Jesosy? Le mpianatra. Le mpianatra. Mety marina zany izy manana vahaolana ankoatran'izay. Mbola manana ve ianao? Any amin'ny Jesosy ary nijereny? Satria zany ny antony. Inona ny natonga Jesosy tsy afaka nanao izy fa ataontsika le mpianatra zany ty mangitahita fotsiny. Satria mbola Jesosy ny amin'ny izy inona ny sakana? Ny sakana zany mbola tsy nahazo batisa, mbola tsy nandray zany le mpianatra satria mbola tsy tonga teo amin'ny voninahitra Jesosy. Dia rehefa tonga amin'ny voninahitra Jesosy, inona aloha nataony alohany hatongavany amin'ny voninahitra? Alohany hatonga any zany dia manome fanamasina ho an'ny mpianatra. Inona ny sakana tsy ahafahan'i Jesosy manobatisa ny fanamasina? Mpianatra efa niandry. Dia efa nisy nitenenao izy mbola tsy niditra tamin'ny voninahitra. Fa inona no ataony alohany amin'ilay miditra voninahitra? Zay sisa? Mbola tsy nirotsaka teo amin'ny mpisorona be izy. Amboary tsara ilay fiteny fa mirotsaka mpisorona be, ty ilay izy dia mirotsaka mpisorona be. Tsy mety izay. Amboary tsara ilay fiteny. Mbola tsy mpisorona izy. Mbola tsy nanao an'ilay fisorona. Fa tsy maintsy hanao inona izy? Tsy maintsy atao fisorona. Ho an'iza? Ho an'ny tany rehetra. Ianao koa izy tafiditra teto Madagasikara izy tafiditra. Dia avy rehefa vita izay dia haninona izy? Androtsaka amin'ny fanamasina. Mbola misy anankiray. Hiditra amin'ny voninahitra. Tanao zany. Dia rehefa vita eo izy dia ahoana? Zay vao mandrotsaka an'ilay fanamasina. Andray an'ilay fanamasina amin'ny ray izy dia omeny an'izay mihitsy dia nahazo Peteras Job, dia nahazo Benjamina, dia nahazo Paul, dia nahazo ianao. Alleluia! Dia nahazo ny avy fois. Dia nahazo ianao. Dia misy koa tsy nahazo, nisy fiangonana tsy nahazo. Lazao hoe nisy fiangonana tsy nahazo satria jamba sy moana ary marianina. Tena nisy fiangonana tsy nahazo. Tena mahiratra daholo zay manam-pinoana. Jesosy. Zay mino Jesosy ka misotro. Efa mena zany le izy. Alleluia. Alleluia. Isany mampiavaka ny vady ampakarina amin'izay tsy ampakarina sy ny bezizay sy tampakarina. Ny ampiakarina sady mitandrina ny didin'Andriamanitra minao Jesosy manana ny batisa ny fanamasina. Vita tompoka se ho amin'ny fampakarana. Ranabavy teo miaraka aminao, miaraka amiko, itsika jiaby. Alleluia. Marina ary ve zany aty amintsika? Ataovy mafy ohatran'le teo ohatran'le marina sa tsy marina? Inona le marina?
inona le marina hoe le batisana iza fa iza ny mpanao azy fangatsiparany teovina izy ny nanao azy fanao anarany tsisy nazo ny kristianina malagasy ka sy taty amintsika satria hita tato ny finoana raha ty ahy ianareo jesosy dia hitandrina ny didiko 14 firy izy iny pazina 14 jaune 14 15 avereny kely lazao le kaikinao jaune 14 15 hoy jesosy hoe raha ty ahy ianao dia hitandrina ny didiko ary za angataka amiray ary izy anome anareo mpananatra hafa sy tsy azony zao tory zao ray sady tsy hitany tsy fafantany fa ianareo mafantatra azy dia ianareo mandray azy dia ianareo fenonana izy dia ianareo niteny amin'ny teny tsy fantany ary ianareo soatanana boky ny fiainana fa zay tsy nandray mbola manana chance izy raha makaty raha voadila ny 5 taona ny fiangonana ka tsy nahazo nitsangana izy zany dia 5 taona aoriana tsy nahazo tsisy tsony any le fiangonana raha pasy raha vao tsy manana evangelistra tsy manana dia konina mikonina mialao na mirehatra ohatrany hoe miara mizotra atsika hoe vita iny fa le tompoka zay ho any an-danitra rehefa aminaniny jesosy tsy ataony tanteraka afa-tsy eo amin'izay mino azy amen raha nahazo ary ny efa mifoa inona mifepetra nazahoany azy vidina ny vidina ve le izy firazanana saranga atsejona bogosité manana tomobile bezesta fa inona ny hitany tato dia nomeny finoana ray dia faroa tandrina ninona maika ho a jesosy amenanao an'le fanjakana maika izy hoa azo hery ianao zay zay rehetra mandray fanamasina dia ozy ny baiboly azo hery ianareo amin'ny latsaka fanamasina tsy hoe milatsaka ty ny fanamasina dia zalahary mahazo hery fa le ilatsahan'ny fanamasina ny mahazo hery fa tsy maintsy misy mo spectateur lazao kely le hoe tsy maintsy misy ny spectateur misy ny mpakasitraka misy ny mpitabataba fa any voaka ianao ry satana fa ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ho tonga aminao any anino ny fanjakan'Andriamanitra atsona hoe fanahy masina ary atsona hoe tompo izany fanahy izany alleloia lazaiko aminao fa matahotra anao ny devoly rehefa mihinao jesosy ianao ary mandositra anao izy rehefa fantany fa ao io ary izy malala niko hoe tena nahazo ry zalahy tsisy clé tsony nahazo ry benjamina tsisy ady clé tsony vavaniny ary tsy nahazo ohatry ninona nahazo ndray ve alao tsika ry amin'le bezesta fa zasy ianao ao amin'ny jesosy ataove jesosy o ao aminao matsara na atoandro na maraina na hariva izao ambarako aminao hoe mety amiko ny fanjakanao mety amiko ny fahamarinanao terizo a jesosy ahery amin'ny fanomponanao atoky hatramin'ny farany dia matoky aho fa ianao ny aro ny anarako ao amin'ny boky ny fiainana satria ianao le fanomezana tsara indrindra nanova amin'ny fiainako ny fiainam-bavao ho amin'ny fanamasina amin'ny fiainana marak'izay halleloia halleloia amen misaotra jesosy amen 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 namandrak'izay lazao amen namandrak'izay amen nimpito mandrak'izay asivy zafindrona rararaha tsangana ray sika zany zafindrona kely anankiray indray manaona ihany tsy misy faty antoka ao zory zareo manaradiany jesosy asa atao rytme ave fa le
mefateatoka manarateani jesosy fatena sambarambe amaivananietaku temesefateatoka manarateani jesosy fatena sambarambe amaivananietaku Sikana Sambatewalo Maerata wakete Sambatewalo Maerata wakete Amira irawe Hallelujah 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 irawe Amira irawe Hallelujah Hallelujah Safa maneno asiteka safa maneno Nisa wopata Temese abati Jesus Paizino itarasiaka Atavuna yesa totoleza Nisa wopata Temese abati Jesus Paizino itarasiaka Atavuna yesa totoleza asiuchimtana na mzani achipaspaza mzani Hallelujah 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 awaneteka kaseya Manatona necheso Azamiande piture Sanoa tofamu tena Jesus yane kama na tena Manatona necheso Azamiande piture Sanoa tofamu tena Jesus yane kama na tena Hallelujah.
vavavavake aleluya eo ihany vavavavake ame vavavavake aleluya Amadidi Yahweh Hallelujah Hallelujah Amadidi Yahweh Amadidi Yahweh Hallelujah 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 mifalifa voasoratra any an-danitra ny anaranao eno zandra hoe mifalifa voasoratra any an-danitra ny anaranao amen mazoto ekana mahafinaritra anareo ve le sabata de raina jesu ohatrany hoe tokony sabata foana ny andro rehefa any an-danitra de sabata foana ny andro alleloia fa androany a ho tanteraka aminao le sabata eo ho tonga aminao any amin'ny fanjakan'andriamanitra aitsika teo paster io famantarana batisa fanamasina amin'ny andro farany io zany tena goavana be satria mantsy de zao amin'ny andro aoriana ao zany baiboly de hemitra amin'ny finoana ny olona dikan'izany zay tsy manam-pinoana tsy mandray fingonana ny ambarako fa amin'ny andro maro kosa zay mino de omena ny fanamasina ka misotro de omena izy amin'ny fotoana itsika zao ngerana bavy amin'ny fotoana iamoran'ny olona anikeny olona zao fampianarany demoni zao anikena zao karazana anganiko any mbaviany eo rahalahy benjamina natsoina hoe asandrato ny fahamarinana de omeko anao ny fanomezana de tonga aty amintsika le izy ka seule contratositsika ny rehetra amin'ny teny tsisy an'izany nareo nefa adala secte io amin'ny mandeha am-piangonana kinony ratsinonako mandeha am-piangonana tsy problème anay tsy problème an Jesosy fa ianareo tsy manana fanamasina amin'ny problème anay mba hivavaka izay mba ho tonga amin'izany ianareo fa lozanareo marina aminareo le miamotra amin'ny finoana ianareo niala tamin'ny fahamarinana nialanareo mibatisany rano tsy pahanareo mibatisany fanamasina lazainareo fa tsisy devoly roahany zany tsony eto ka tsy kompania ny devoly ve zany nareo satria tsisy mpamoaka devoly tsy ilaina tsony no manao délivrance possible ihany mo ina vanao délivrance raha ray fiangonana ganify daholo fivoriam-bavaky ny ganify manina fa aty amintsika tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay raha zany eo aminareo izy de iorina mandrakizay nareo ka ile batisa amin'ny fanamasiny ty amin'ty andro farany ty zany tena famantarana marina araky ny faminaniana fa tombo kase amin'ny andro farany tsy sabata fotsiny ny tombo kase efa tsara iny famantarana fa mifanamasina tombo kase zay ke pastera le soratra masina milaza hoe ny tombo kasehany fanamasina fakitsika ny ten'Andriamanitra Efesianina toko voalohany eo ampovoan'ny testamenta vaovao Efesianina lasa ny Galatiana de Efesianina toko voalohany andininy fa 7:7 Efesianina toko voalohany andininy fa 7 sy ny manaraka zao zany ten'Andriamanitra zany manao hoe miaraka mamakytsika toko sy andininy rotelo Efesianina toko voalohany andininy 7:7 miaraka ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana teny filazantsara ny famonjena anareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tomboka se tamin'ny fanahy masina araky ny teny fikasana izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay ny alainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny ny fanavotana antsika zao faminaniana andrasana amin'ny fahatongavan'i Jesosy zao ka alohan'ny hatongavan'i Jesosy de mandeha ny faminaniana mikasika an'le fanamasina fa ina izy tombo kase amin'ny andro fanavotana amin'izao andro fanavotana miatombotra mafeno ny fepetra rehetra ny isehon'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mafeno fepetra iemoran'ny olona eo ny voalaza hoe arotsaka na omena le fanamasina ho fanavotana amin'izany andro zany ka le vady ampakarina
zay lazainy jesosy tao amin'ny apôstôly makaty amin'ny apôstôly aty amin'ny andro farany hoe zanakasisy dia lonaka amin'io batisy amin'ny fanamasina io na ny fampianarana na ny toejavatra mitranga ao amin'ny fitoam-pivavahana na ny tokantrano. Amen ve? Ny mpino anankiray izay miandry ny fanavotana, miandry ny fisehoan'i Jesosy dia omena n'ilay tombo-kase alohany isehoan'i Jesosy. Raha tsika izao ny ara-nandiha fifaliana tsisy lalana manotrana izany. Misy fotoana mpino mahery be fiseho amin'ny fanamasina araka ilay zaitsika hoe rivotra menjery eo izy tafapetraka izy dia mitsangana indray. Misy fotoana izy rery any an-trano mivavaka asa manao fiambenana maraina anatin'ny fanginana izy Jesosy tsy moramora ilay izy dia mirehitra manomboka manandra-tanana izy dia manomboka matsapa ny fanatrehan'ny tompo dia manomboka mirehitra le ao anaty. Tsy aty fotsiny no mirehitra fa ao anaty velona amin'izay le miboiboika mivoaka ho azy ny teny amin'ny teny tsy fatra. Izy reriny eo zay miteny amin'ny teny tsy fatra dia tsy miteny amin'ny teny fa miresaka amin'Andriamanitra dia mivoaka le teny amin'ny teny tsy mety mamo izy mamy fanamasina to mijery eo ambonin'ny rotiny izy na lavo ambony fandriana 2, 3, 4, 5 minutes fanavotana iny tombo-kase amin'ny andro inona filazan'ny baiboly azy teo ilay mpino ny mino an'izany asan'i Jesosy zany hanao inty izy anisy tombo-kase amin'ny ondriny izy alohany atongavany loza dia mba efa protégé ny mpino. Tafiditra tato amin'ny FM4 nefa izany fampianarana izany dia niraisiny ny FM4 raisiny Tala-Benjamina tamin'ny fotoanany dia nanao fotoana izay adiny 3 andro ny sesy fady aniny objectif tanjona batisa ny fanamasina. Nahazo mpino fa ny maramilako ny tsy nahazo satria be saina be ina hoe be saina dia hoany zany dia hoany kinefa tsy nahazo naka dia mihainy fotsiny aloha mbola tsy hitanareo fa zao efa nahazo an'io fa mihainy fotsiny nareo fa za kritika fa fanomezana io dia karaha kritika an'ilay fanomezana ianao dia le manome zany ny tsy tianao tsy nahazo reo aladisy tadolo nefa mibatisan'ireo dia mba havadika ho amin'ilay tena izy dia ongotana aloha le fanahary le mpandika didy dia omena n'le fanavo tsy nety ary zareo nareo aro atany amin'ny teny akaikany teny amin'ny trano be teny akoron-drano ny zestery nefa tena izy aty midiny sainareo roana ny sasany tana mivoaka manelingelany aty ndana manao etseritsetra fa io fanavotana amin'ny andro farany zao io andro io ary le fiangonana mandray an'io dia atsony tompo hoe vady ino misy teo ampakarina ho aminareo any fanjakan'Andriamanitra satria nareo ampiakarina. Ny vehivavy ampiakariny raha lehilahy efa mifankaty izy alohan'ny atongavany eo amin'ny fampakaram-bady any amin'ny midadany sy ny ray aman-dreny alohan'ny atongavany amin'ny commune alohan'ny atongavany efa raikitra efa nangala ty ary mipetsaka efa tena hoe za tsy alaminao natapahana ny tonga mpitsairony ty ianao foana mandrakizay dory ianao rehefa atao batisa efa nanandrana ny fahatsaran'Andriamanitra ary efa miteny hoe mandrakizay dory tsy alaminao a Jesosy. Amen ve? Efa fiainana vaovao anatinao efa ina hoe takan'le vehivavy ampiakariny lehilahy efa zavatra vaovao daholo ny ao anatiny efa tsy mitsiki fotsiny dadany rehefa mahita azy sy efa ao zanako aleloia hosana mazava sa tsy mazava ao anatsara osy le am'le vakitsika teo le fiasanana teo le fizy teo 5 toko voalohany dininy fa miara mamaksika ianao diny 13 roa telo ao amin'n'ko ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo eny ao amin'ko ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araky ny teny fikasana izany fanahy izany no santatry ny lovatsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Le vady ampakariny le fiangonana zao zany dia vady ampakariny alohan'ny atongavan'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry le Jesosy ho avy any amin'ny raha ho an'ny lanitra sy ampakatra amin'ny fiangonana alohan'izay dia mena avansa ny mpino dia natao hoe fanamasina. Amen. Raha ohatra ange ataoko amin'le sarisary fotsiny za zao rehefa tena resy lahatra hoe tena
tsy sipako tsony neny amin'ny fotoana fa tonga dia efa objectif hoe vady misy fa sisy stade na sipa mbola sipa le izy mbola hoe ahoana mety dia za koa nefa mpampianatra azy baiboly sary meko zany ao anatin'ny salama mpanao kiraro lehilahy mpanao kiraro manambady vehivavy mpanao kiraro lehilahy mpanjaitra manambady vehivavy mpanjaitra pastera manambady pastera vehivavy ena sekirasaiko teo fa ndraindray misy dia menapera izy resahana aloha rehefa dia mamaly izy baiko mona enjana be zany kôde daholo ny zavatra rehetra fitianako pekatra tany totobatina tanina renina le fopla reny tsisy dralaka tsisy ina hoe tsisy drala le fo tena lasa miaraka mivavaka mpanao délivrance enjana be iny tsy kolovako anatin'le gris am'le anampy amy itsy hoa io amanina ve fianariko mivavaka izy rehefa vita ny délivrance dia zao fanaovana azy azonranabavy rehefa azy le peratra fopla kely tsy hay navaky tavoangy iny aloha fa dia natao bisou be le izy hoe navaky tavoangy ty na inony ty fitiavako ny lehibe no mivaky tavoangy manaiky venao hoe ohatra ka itsika niaraka hitondra nyity fiangonana ty dia akefa miaraka afa mihitsy ka le stady ohatra zao ndana aloha zao dadana ianao aloha manao enjay avao makanika tanjona amin'io apakatra sa ametraka apakatra lefa jesosy zany efa mapakatra antsika efa nanaiky zany ny ray fa izay mahafenao nyity feperitra ity no vadana dia hoy izy jesosy za mahalala ny ondriko le olona rehetra ao zany fatany amena ve dia tsy maintsy nakany amin'ny dadany aho rehefa oke tsara oke tsara ina oke ataovy bizo firetaka aloha zay vao mandehana dia za bekle lasa aloha midikodina any amin'le fiangonana sao dia mbola misy mivavaka ambanin'ny tabliau ka mahita raha tsy ampoziny eo rahalahy misy tady rahalahy tsisy nambaly avy am'izay ataoko bizo so misy olona tonga tampoka eo ok papa aho tsara mihitsy na papa koa ary manao an'izany nanao an'izany taloha nareo koa ary nanao an'izany fa zay mody me fotsiny eo mahatsiaro ny lasany fa fampakarambadiny jesosy tsy maintsy hitany aloha le ampakarana amenina ve tsy maintsy hitany aloha le 20 ny andry azy tamin'ny pentecoste hitany efa fantany daholo rehefa vita batisa daholo zangataka amiray ozy ary izy anome anareo mpananatra zay tsy azo nyretsiraisina fa ianareo mandray azy oke ozy ery petera nahitra tamin'ny vavaka izy tonga amin'ny fotoana pentecoste mbola nivavaka teo izy dia nisy rivotra mifofofo nitra tao amin'ny efitrano tonga dia fantatry petera tompo zany tonga zany dia ohatr'izay ohatra ny fikarakarany ny lehilahy sy ny anambady ny vady ny vehivavy ny fikarakarany jesosy atsika ary rehefa lasa vadiny le vehivavy dia ozy izy lehilahy tsisy marombaka anao tsony ay ianao dia le vehivavy koa mamaly hoe tsisy arombaka anao tsony ay ianao miakatra altara amin'izay alleloia miditra mibatisa amin'ny fotoana io miakatra altara ianao omena fanamasina atao batisany rantsika soraty amin'ny boky ny fiainana io satria lasa olo ny fanjakan'Andriamanitra lasa inona hoe ianao tsy hainiko tsara lasa inona hoe ianao dia aiza ny anaranao raha olo ny fanjakan'Andriamanitra ianao
any amin'ny commune sahany antantitra ao amin'ny bokiny fiainana dia efa nahazo ny santatry ny fiainana mandrakizay. Amena. Ataovy halleloia. Dia raina Jesosy io fanamasina io lazai ny mpampianatra baiboly mihitsy hoe zay tsy manana an'io dia tsy azy. Ahoana ozy paster? Zay tsy manana ny fanahiko dia tsy azy. Vakio ary paster zay mba ila eritreretina tsara mihitsy fa ty tsy vita mora. Tsy vita ny doksa io fa tsy maintsy misy tomboka se. Amin'ny andro farany ny andatsahako ny fanahiko amin'ny lofo rehetra tsy avelan'ny tompo promotion apôstôly Petera ihany fa promotion apôstôly Benjamina koa tsy maintsy mitondra vokatra betsaka. Ao ary pastera vaky teny. Romanina toko 7:7. Firy hoe azafady raha amin'ny ranabavy? Firy hoe azafady raha lahy? Romanina toko 7:7. Vakio mafy ary miaraka tsika ray roa telo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo tsy ao amin'ny rehefa tsy ao amin'ilay fiangonana io fanahy io dia tsy izy. Mazava sa tsy mazava? Ary tsy le fanahy ihany tsy ao fa misy zavatra afaka meny tompo famantarana tsy ao. Inona re io famantarana anankiray meny tompo io ka tsy ao? Fakio indray mandeha meko azy ny sabatako ho famantarana amiko sy aminy mba ho fantany fa za Jehova no Andriamanina. Misy fanomezana zany fanamasina. Misy fanomezana sabata pastera. Ezekiela toko 20:1 sy 12. Oka averina hoe Ezekiela toko 20:1 sy 12. Le fanamasina ho fanomezana sa karama? Fanomezana. Le fanamasina fanomezana karama? Fanomezana. Okay, ilay sabata vakitsika ao miaraka amin'ny pastertsika roa telo. Ezekiela toko 20:1 sy 12. Dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova manamasina. Jereo tsara le fanomezana miainga aloha le hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ahoana izy nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. dia misy toerany misy andininy anankiray izay rehetra mandray azy dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Betsaka ve ny gasy nandray an Jesosy? Betsaka ve aloha izay nandray an Jesosy? Dia betsaka ve ny afaka tamin'ny toka? Betsaka ve ny ovafo? Okay, zay ny fanomezana voalohany. Ampidilitsika ary le sabata. Ezekiela 20 fizy teo 23 miaraka mamaky tsika fa fanomezana io roa telo toko sy andininy. Ezekiela toko 20:1. Vaky manao hoe dia nomeko azy ny didiko. Oka inona nomena? Didy. Fara manaraka Ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova manamasina. Ny fanomezana Andriamanitra ao anatin'ilay fanjakana ve famonjena ihany sa misy sabata koa? Sabata koa sa misy fotsiny sa fanamasina koa? Fanamasina koa. Izay vadin'i Jesosy no mandray an'ireo fanomezana rehetra eo, ary hita ao amin'ilay fiangonana le vady ampakarina ny fisin'ilay famantarana fanomezana sabata ray, voaloham-bolana ray, ny famonjenany ray, batisany rano, batisa fanamasina. Misy fiangonana tsy manana an'izany mihitsy ve nefa hoe any tompo? Misy ve? Mahafantatra ve nareo vehivavy hoe fiangonana ho any tompo nefa pokaty? Misy sa tsisy? Mahafantatra nareo lehilahy? Tsisy hevitra tsony amin'ireo tsy ova tsony ireo. Na inona ataonao fa izy koa resy lahatra fa meny Jesosy ny alady. Resy lahatra izy hoe mitsangana ny tompo dia lady zany izy nitsangana dia lady zany le izy. Lady ny tompo nitsangana dia lady ianareo mivavaka fa tsy famantarana io. Fa famantarana amin'ny fanamasina izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty azy mipetraka aty amintsika ary mifankalaza.
ny ao amin'ny Kortianina voalohany toko 4 hatramin'ny 7. Rehefa miaraka zany ny famonjena ny lalàna sy ny sabata miaraka amin'ny voaloham-bolana dia tonga ny fanahy masina dia miteraka ny atao hoe fanomezam-pahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Kortianina voalohany toko 4 voalohany ndininy vakitsika amin'ny andininy 4. Vakiko ary lesy. Kortianina voalohany toko 4 voalohany andininy 4 ka hatrany amin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampanana ny arena anareo ao amin'ny zavatra rehetra, na teny rehetra, na fahalalana rehetra, araky ny orenany izy teo filazanan'ny Kristy Jesosy teo aminareo, ka dia tsy latsaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsona anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompo. Le fanomezana maromaro mivakitsika teo sy hoe ny raisitsika dia mivadika fanomezam-pahasoavana ampiorina tsara, tsy hananatsiny ary ampiana hoe matoky izay niantso anareo fa izy ihany ny atateraka izany. Le vady ampakariny zany tena miravaka ny filazantsara, miravaka fahalalana, miravaka ny fanomezana samihafa ameny tompo ary tsy manatsiny. Voalazana soratra masina tsy manino izy izy tsy hanatsiny ianareo raha misy an'io eo anatrehan'ny fiaraha-mivavaka kristianina zay misy an'io fanahy masina io no manatsiny. Melohan'ny pastera zay tsy manana fanahy masina, mamoreo devoly reo ohatran'izao fijerina an'le trompa tary reto koa zany izy, fa ao amin'ny tompo tsy hanatsiny ianareo satria vady inona mafeno fepetra zany amin'ny fotoanany faminanina amin'ny andro farany ny androtsahana fanahy masina, satria amin'ny andro farany misy olona manompo an'Andriamanitra araky ny fahamarinana. Amin'ny andro farany ny androtsahana fanahy masina satria eo le vady ampakarina. Amin'ny andro farany feno fepetra fanampony izay lazaiko tsika fanahy masina teo tsindrina tsara le izy, fepetra anankiroa lehibe tsy azo ialana dia ny fisian'ny rafitra apôstôly sy mpaminany amin'ny vady ampakarina sy ilay fito mahavalo amin'ilay voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Apokalipsa 17 fa vehivavy janga. Io ny jerentsika dia anao récréation kelitsika. Reto fahatanterahany reto no feno dia akaiky ny fampakarana. Voalohany, toetra amin'ny rafitra apôstôly mpaminany takany tamin'ny apôstôly voalohany ny aty amin'ny farany. Faharoa, mipetraka amin'ny famantarana farany amin'ny vehivavy janga toko 7 amin'ny Apokalipsy ny rafitra misy an'zareo. Rehefa zay ao dia Apokalipsa 18 ny famaranana an'le izy any amin'ny 19 fahatongavan'i Jesosy. Tsika zao zany ranabavy nareo mandalina fahalalana sohitra masina arakaraky ny andalina finoana ny tenin'Andriamanitra mampirehitra ny jiro, mampirisika ny olona mihitsy le tenin'Andriamanitra amikitra amin'Andriamanitra satria efa voasedra tsara le tenin'Andriamanitra ka le mpampianatra manao mampianatra azy efa voasedra koa dia mitondra fahasoavana ho amin'ny fahamarinana. Raha misy mpampianatra mampianatra lainga dia mitondra fahasoavana ho amin'ny tsy fahamarinana, dia fahoeny ny mpianatra ny tsy fahamarinana natapahana ny lohany tsy rarahana, ny aty amin'ny fahamarinana koa ratapahana ny lohany, tandrona sabata ny tapahana ny lohany, tandrona lahy tapahana ny lohany. Samy manateny reo fa ny soratra ny manamarina azy satria ozy ny baiboly manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fa soratra ny manazava azy. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'le rafitra aty amin'ny andro farany. Apokalipsa 17
Apocalypse 17 baiboly ny jerentsika. Apocalypse 17 Apocalypse 17 teneko teo lofa rovitra ny baiboliko dia samahotaka le ravina. Faminaniana izy ty ary isan'ny faminaniana lehibe pile ao tsara amin'izao vanim-potoana resantsika zao. Tsaka aloha tsika ny baiboly amin'ny ankapobeny faminaniana filazany tsara ny lalàn'ny Mosesy dia torolalana ahafahan'ny olona anankiray maromaro na ray firenena ifandray amin'i Jesosy. Fanahy Andriamanitra dia izay mivavaka aminy, tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny famana. Dia ato anatin'ity baiboly ity zany ny ahitana an'le lalana na ny amin'ny aladisy taza dia io ny tazominy. Na izy tsy maintsy io foana ny dedaviny zany raha kristianisma izy. Ka raha voalaza ao anatin'ity zany le izy dia ho an'ny olombelona rehetra izy ny baiboly hoe tsy maintsy ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara fahamarinana ity vao tonga ny farany. Ka ny sinona ankoatran'ilay batisa amin'ny fanahy masina aty amin'ny vady ampakarina, iny zany tena hoe tsy azo elana. Tsy indriko indray mandeha. Ny sabatista raha vao tsy manana fanahy masina ilay fiangonana, vita, tsy izy io. Matoa tsy tonga ilay fanahy masina tamin'ny sabatista teo aloha, dia voalohany diso ny lalany, faharoa tsy mino izy, fa tazona baiboly fotsiny izy ary manana structure matanjaka. Raha olona mivoaka avy amin'ny université nge mitondra fiangonana dia mavita izy amin'ny structure amin'izay mety hitoeran'ilay fiangonana eo amin'ny fiarahamonina, fifandraisana amin'ny gouvernement amin'ny vitan'iny fa hifandray amin'Andriamanitra tsy vitany. Olona nateraka ny rano sy ny fanahy sy ny teny fahamarinana no fidin'Andriamanitra hitondra n'ilay fiangonana hifandray aminy. Zao izy ny tompo lalana sy ina misy tao fahamarinana ary ina izy tao fiaina tsy misy makany amiko raha tsy maninona raha tsy ateraka indray amin'ny rano sy ny fanahy ianareo zany ny rano teny fanahy io raha tsy ateraka an'io tsy ahitan'io. Misy zany mpivavaka mpandraram-pivavahana nianatra tsara izy nianatra fa tsy mahitan'io izy fa zay voanjo sy voafidy ka mandinika an'io ny mahita an'ilay lalana. Amen. Amen. Tsy akory inona fa sy pasteur maromaro no kasikasika ny natondra la Benjamina tamin'ny fotoana. Resy lahatra amin'ny pasteur aladista fa saingy menatra izy hialany amin'ilay tsy marina ka andeha ho any amin'ilay gosena any amin'ilay fivavahana kely tsy ahotsy menatra izy ny standinina ny efa ambony be dia ny anala an'izay sy ny fimehezan'ny olona dia ireo ny tsy niditra. Ny anankiray izay efa tena hoe tao batisa resaka salama zay efa ianiko daholo fampianaranao fa tena resy lahatra aleloia amen Jesosy. Raha misy rano zao teto atao batisa tena amen ovinareo vita misy batistera nefa ao am-piangonana tena resy lahatra avinao pasteur sabatany Jehova ho any andro mamy torotoro foko aleloia sokafako le batistera io ny batisa ataoko batisa anao raha manolo tena amen. Za tsy isy akanjo omeko anao ny akanjoko aterinao amina hogaga mivadiko raha manao akanjo hafa. Tsy vita batisa izy tsy nanina hoe maninona ny lalana dia rehefa timo mandeha fa rehefa timo mandeha sokafan'Andriamanitra ny lalana ho tonga aminao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho tonga aminao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy avena isy ho very ao aminareo na singamboly ray minoan'Andriamanitra dia ataony tanteraka zany. Amen. Dia hosoratra masina hoe any amin'le 17 jereo tsara ny firafitra zafady aleo itsory manoatra dia tonga ty pasteur antsika anankiray ity lava be koa le pasteur any amin'ny province izy zao o drala dia ara eo pasteur
tsara ganentoritennareo amin'ny radio fa nareo tena mivatravatra tsisy tahotra mihitsy kina hoana tahorana amin'ny zavatra inony fa ahoana tanao fa isirigede orolo isirya baiboly dia ampianarin'ny rala benjamina ny olona mivoaka ny université tiato tiany ataonareo diso tia ny lalana makato kasy zao efa ianako tamin'ny radio tao zany nge tena mihinanao mihitsy ka zany tsy makaty ay dia nivavaka miafina izy mivavaka misy mahita fatmadama kalma fotsiny mazazamira mafy fa sao dia fantatreo tsika ianao a tsy mety raha tsy manao fandaliana-ponona miaraka amin'ny olona rehetra fa koatran'izay ho afa miresadresaka tsika fa tsy maintsy makany ianao atao manino izy manetry tsy maintsy mipetraka amin'ny tablo miaraka amin'ny mpianatra batisy ianao faratsany tsy lasa io poteo daholo le ampo rehetrarehetra fa tsy nahavonjy ianao efa mipetrapetraka amin'ny fampianarana taona rahalahy benjamina masaka mihitsy vao miteny ta tito tiktak to asadala tiktak to vita ny fampianarana isaky ny lalady izy tonga ao indray andro dia teo batisa raikitra ianao vonivoniny ay raikitra iny moa problema va fa dia tia ny lalana ary rapitsy ny batisa vavaka be dia hoy ny tompo tamiko pastera tsy mahazo fanamasina fa ny vadiny mahazo ataoko hitanao anaka momba anazy alleloia vonahenao nlisa zany dia tsy nanao batisa za hoa tsy anao batisa masy ny amama fandaninareo manao batisa fa ohatra misy zavatra mbola mananina kely dia oke ary vita le batisa tokotokony any amin'ny roa any dia vao vita hoa dia telefone hoa dia ny telefone aloha raikitra vita amen alleloia feno 100% sur avenao 100% na sur misy sao dia nio tsara misy anakiraitsy nahazo izy pastera marina le rahalahy io fa nyteneko pastera tsy mahazo fa jereo tsara tsy nahazo pastera fa le teny azoko raha pitso ny pentecoste izy ny mahazo amenna ve ny pitso tonga ny tany amin'ny gymnase ny akoron-drano lahatra ny atao batisa telo lalava be ny tonga teo amin'ny teo vonjy loolona atra izy zao mitory-teny pastera izy le anankiray zay lava be ry zalahy dia mibataiko mihitsy ny seza dia niakatra ambony seza kalminareo afa tsy maintsy mandre batisa fa avo loatra nareo dia tsy équilibré vavaka amin'izay nametra tanana izy telo lahy niarany darabaka teo tratran'le rivotra dia teny amin'ny teny tsy fantatra za hoe nandray pastera premier pastera sabatista nandray batisa ny fanamasina taoriana zay tsisy tsony raha tsy makaty amin'ny benjamina ka mivavaka manao fampianarana fandaniam-pony zay vao mahazo satria ozy ny baiboly izay tsy manana fanahy dia tsy azy fiangonanao taloha matonao ny ala tany dia tia ny betsaka mazava sa tsy mazava fa tsy ao le fanahy masina tsy malala an' jesosy reny mihira possible vavaka possible manao fanaty possible manao adity possible maty anaovana lamesy possible fa nendra batisa fanahy tsy possible satria le lalana makao amin'ilay fisotroana azy mihitsy ny tsisy aotsy raha miafina amin'ny filazantsara any dia ho natony miafina amin'izay ho very izay ka ity lalana zay fa masaka ampianarin'ny rahalahy benjamina anako ty aza atao batisa raha tsy vonina tsara ndrao vita amin'ny batisa ka misy moka manaikitra dia miala tsara ho anao ny tsy atao batisa zay vita vao miemotra alao tsy vita ary mbola isy chance atao toy zay enjehan'ny eritreritra rehefa avy eo dia makany amin'le mpanao batisa tsy izy dia mandainga any za mandro zao tena tanaty ala be any petraka tsy nafantatra aniny fa tonga tatina eniny toroteninao pastera aladisty mihina-piso fataovy batisa fa mita ota miampy lozany zaza maditra ozy ny baiboly izay makasaina fa tsy avy amin'ny fanahiko ota miampy ota za zany kaidy batisa marina zay sa tsy marina za tena kaidy batisa satria fantako fa raha vo tsy izy le olona miakatra ao tsy ao ty dia fantako fa very any izy zay mahatonga manosika hoe miala teo
fa tsy mety aminao io fa alao double anao na triple misy tsy efatra ny efatra miverina angamba atao indimy misy efa taona maro mihitsy ara taona maro tonga eo amiko mbola tsy lasa ianao fa tsy lasa ianao fa emotra anao raha vao vita batisa tsy alohanao very tsy vita batisa tsy zay very vita batisa matahotra misy le vao mahita le olona dia tsy afaka azo indimy tonga ho amiko tena mamindrafo amiko ianao a emotra ianao nge ka alao miemotra deny zao ndana aloha milalao dia miverina ty rehefa voky zao tontolo zao ka za sy te ho antsony za mafantatra fa emotra ianao eo dia tsy miala le olona dia vava kely olona fa farana izy manatony eo raparany alaro am'izay fa teo batisa am'izay le rangaty fa tsy emotra tsonony izy misy miemotra ihany ka miteny aho hoe emotra ianao ka vita batisa ianao ka miemotra dia faly aho mahafinahitra ianao Jesosy satria manamarina ny teny ambarako fa izy very tsy hita zay atao fa za kosa resy lahatra mihitsy fa eo amin'ny lalana eo amin'ny vanimpotoana tongavana amin'ny famantarana farantsika alohan'ny ny atongavan'ny fisehoan'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra amin'ny fampankarambadiny zao kely sisa 17 Apocalypse 17 manao nani ihany ok tsara metopy ako Apocalypse 17 famantarana amin'izao vanimpotoana zao ka tanteraka tsindrina indray mandela izy ny amin'ilay vehivavy janga dia Babilôna izay mitaingina bibidia volonjaky vehivavy egalina fiangonana janga egalina manambady roa miaraka amin'ny Jesosy anankiray sady miaraka amin'ny ataontsika hoe tsy Jesosy fa nazy ihany iny dia hoy soratra masina ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay manana lovy fito dia niteny tamiko nanao avy aty dia asehoko anao ny fitsarana n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka ambonin'ny ranomaro dia ilay nijangajangan'ny mpanjaka ny tany sady natao leo ny devain'ny fijangajangany ny ponina ambonin'ny tany dia nentina tamin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolonjaky feno anarana fitenenan-dratsy sady manandoha fito sy tandroka folo zany dekodena le izy vehivavy fiangonana janga sady manompo Andriamanitra maro lehibe zany manerana ny tany ny sibla ny olona manaraka azy dia ny mpanjaka ny tany sy ny olona rehetra dia ozy izy hoe ny jangajangany ny mpanjaka ny tany zany hoe ny président eto amin'ny tany ny velona firenena tsy maintsy mahazo crédit zany mahazo fakasitrana zay le izy tsy maintsy se présente any satria izy natao hoe mpanjaka lehibe ny mpanjaka ny tany tsisy mpanjaka eto ambony tany na hoe président ka lehibe noho izy ary ohatra zao ohatra mba hoenina mba fantatrareo tsara raha ohatra ka tratra ry zareo reo ohatra hoe manolana zaza any amin'ny kambotiny zazalahy mpitaiza kamboty reo ka manolana n'le zaza taizany izy tratra mipirofo any États-Unis be dehibe tonga dia valina ny dossier dia vita tsisy resaka sarotra managadra mpanjaka sarotra managadra ina mosy teo ambassadeur any Frantsa voaka foana ny gazety ray amin'ny folo no gadra ripaka ny ankizy lakeliny ripaka ny ankizy vavy ripaka potehan'ilay vehivavy manao azy raha dikan'izany le hoe vehivavy mitaingina bibidia kody firenena zareo zany dikan'izany manana rafitra firenena vehivavy fiangonana zany hoe le fiangonana no mitaingina n'ilay mitondra n'ilay ina misy teo firenena izay sitrak'ilay fiangonana ohatra ny fiangonana milaza hoe ohatra hoe alarobia ny andro hitsarana dia mamoaka n'ilay bibidia hoe ho an'ny mpivavaka rehetra amin'ny firenena
dia alarobia izy no tsy miasa andro fahafito amin'ny herinandro hoy ny avy any amin'ilay lazaintsika dia amin'ny fotoana iny ohatra hoe any Frantsa dia ny frantsay mivavaka amin'io bibidia io dia tsisy miasa dikan'izany izay andro hitsaharan'ilay vehivavy mitaingina bibidia ny tsahara ny firenena izay mifandray aminy azonareo ve ny tiako lazaina Madagasikara ve zao mifandray aminy misy ambasadiny aty any Ifandriany ny ambasadiny atahory raha mpanao politika zany fa zany no miteny tonga dia oui zay tiany zany tendrena hoe ty atao président dia mety dia tsy maintsy iny tsy maintsy mahazo sitrika gaga amin'le anankiray maninona olona zay izy samby olona moa sa may ny olona may ny andeha koa kaminy zay nilazay ny fa avy amin'ny devoly io devoly ohatsy izy mampiana io ny devoly elahy milaza an'io devoly elahy koa hanoroka an'io équipe tongony raha ilany président dia hanoroka anazy io zany lahy ka tsy entiny lany amin'ny afo be daholo ny olona rehetrarehetra sady lahy efa hitan'ny olona sy navoaka tamin'ny CD tamin'ny fotoana ny le mitsangatsangana ny ambondro be le miantso an'izao dara rehetra zao avana ty tokafatefaty olona dia lahy zany dia hanao an'ireo olon'ireo otage raha za izy nijanona pastera tsotra ako milamina tsara mihitsy makany amin'ny plate bande tsy ianao mihinan'ny mezan'ny olona indray zao amin'ity iza ndray ny diso ity lasa vadiny lasa iza ndray ny diskoty to be voka fa diskoty tapatsynay misy leranario misy be voka diskoty any amin'tsizy mandeha za resy lahatra mihitsy fa betsaka ny olona sodokany ireny miparadiny zalahy ireny mahasodoka fa za teny amin'ny teny aminao hoe raha te ho sodoka ianao voninahitry'Andriamanitra ato aoka ny avarinanao satria ny zavatra rehetra mandalo levona fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no aritra ka tafiditra ao anatin'izany ianao misy famantarana aminao fa anao sitrapon'Andriamanitra ianao tazomy io famantarana io hoy Jesosy ho tonga aminao any ny fanjakan'Andriamanitra tazomy io famantarana io fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena alleluia tsika rehetra amena alleluia ka eto zany midintsika ny 17 amin'izao vanim-potoana zao io dia ozy izy eo amin'ny 15 ary nisy anarana voasoratra ao amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina Babilôna be reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany reny ny zany hoe misy zanany zany hoe zay manaraka azy zay fampianarana rehetra ny entiny izay fanasana hoaniny dia ho an'ny zanany zay mivavaka amin'ny fomba fivavahana dia zanany daholo na misy hoe fifoazam-panafa amin'ny fotoanany tiana ianao zanany na hoe mivavaka be manao rakitra zanany satria izy ina plasiny reniny anitsaka ny reniny ao alao miala aty sady tsy kozinina ny tsisy rom-pihavanana fa ny rom-pihavanana amin'ity amin'Andriamanitra hoe mihavana faingana amin'izay nahary-lanitra sy ny tany amen ve mihavana faingana amin'i Jesosy fa izy nitahiry ny anaranao amin'ny boky ny fiainana ary manome fanomezana ho anao izy dia mibatisa ny fanamasina miaraka amin'ny sabata sy ny voaloham-bolana amen lasa le izy lasa ny fotoanatsika ny andininy ny fahenina ary hitako fa indro raha vehivavy dia leo ny raha ny olona masina sy ny rano martiran Jesosy koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra ary hoy ilay anjely tamika nahoana ny gaga ianao izao ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny raha vehivavy sy ny biby mitondra azy izay manandoha fito tandroka 10 izy hoe le mitondra le biby vehivavy le vehivavy mitondra azy ve mahavarina anao manana tandroka 7 zay izy tao tandroka 7 zany hoe tompona ndraikitra lehibe 7 no ifandimby eo ary anjaka amin'ny tany velona izy ary amono feno ino izy tao feno rany olona masina mamono izy papa zao ary izy mbola amono mbola anenjika
ny fanenjehana io ny aladista manenjika sabatista tivitra ny aladista mifampitady ao reo fa ity dia voalaza amin'ny faminaniana satria mbola tsy nisy akory le fanenjehana dia fa nilaza amin'ny faminaniana hoe anenjika ny olona masina izy amono azy izy feno rantanany rany olona zay tsy mety makao aminy mazava sa tsy mazava ary hitako izy fa tendrombohitra misy 7 nipetrahan'le tanàna ary misy tandroka 7 tendrombohitra firenena 7 mpanjaka 7 ny fandimby ao mazava sa tsy mazava hojerentsika zany le mpanjaka 7 hoe tandroka égale mpanjaka lo 7 tandroka 7 raha ihany zany aitsika zao pastera andininy fahavalo 17:8 biby dila efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo zao nefa hiakatra avy any amin'ny lavaka tsy hita nono izy ka ho lasa ao amin'ny fandringanana misy fotoana zany a tafian'ny fanjakana frantsay izy iny général Berthier général Berthier mpitaritafika frantsay nanafika an'io vehivavy io bibidia vehivavy satria zao tsy zaka ny fanjakana frantsay intsony tamin'izany ny famonoana ataondry zareo fa zay tsy mivavaka ao aminy dia riatany engany pasterina fa enao zao dia mba anao amoka dossier kely an'izany fa ohatra hoe tsoahana ny faladi tongotra tsoahana ny faladi ny hoditra ny tanana potserina amin'ny maso dia saina mitondra sarety amin'izay ary tsy amena hanina dia karavasina amin'ny tsy zaka ny olombelo zany dia tezitra le mpanjaka amperora frantsay tezitra izy dia ny rahan'le mpitaritafika ao amin'le izy na izy teo général Berthier nanafika an'io tany kely io le misy mpanjaka 7 dia resiny dia zay natonga resiny le vazaha zany izy dia nitsahatra ny fanenjena sy ny famonoana nandritry ny taona maromaro averitsika vakeny pastera le hoe lay le biby dito teo dia tsy teo dia eo any 17 tsika sao 17:8 miara-mamaky tsika toko sy andininy firy hoe apokalypsy toko fa 7:10 andininy fahavalo ny biby dia lehilahy fahitanao dia teo ihany ary tsy eo zao nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana le teo zany a alohan'le fanafiana le tsy eo tahorina fanafiana vita amin'ny fanafiana miverina izy toy zay izy teo 17:8 tapany faharoa ary monina amboniny tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao nefa mbola ho avy indray teo izy alohan'ny nanafiana azy tsy eo zao tamin'ny nanafiana azy vita amin'ny fanafiana miverina ny tamin'ny toerana izy dia ny olona rehetra zay tsy manana anarany bokony any an-danitra tsy manana anarany amin'ny bokin'ny fiainana dia ho gaga nahita azy le hoe teo dia tsy teo dia eo ihany tsika zao zany zao amin'ny stadin'le tsy eo samy'le stadin'le hoe eo ihany tsika zao eo ihany satria efa vita zany efa sitrana izy rehefa resy tany any dia miverina amin'ny plasiny dia amin'izao vanim-potoana zao zao teraka amintsika hoe miaraka eo amintsika mikoaka any aminy ve mimpanjaka an-tany mikoaka sa tsy mikoaka mifanakalo ambassadeur sa tsy mifanakalo fanakalo rehefa tonga ty ny ambassadeur dia raisy mitondra fanjakana dia tsika koa manana ambassadeur makany fiangonana io nefa ny rahalahy fa miraisina firenena tsy manana basy tsy manana maramila tsy manana compte mazava hoe aiza ty fa natao fotsiny hoe io firenena io dia zay dia makany ny firenena malagasy miteny hoe zany raha présidentanay hosoltenany aty tiany taratasy mampiseho hafa za avy any amin'ny président ny république malagasy ihany ny anaraka dia tsara izany zanako dia mipetraha ianao dia hivavaka honao aho ary dia mipetra tsara fa misy zavatra hitanao aty ka manatafotoana dia tsy mahazo miteny ninina ianao anaka satria misy mystera ho hitanao ato mazava sa tsy mazava me manakaiky tsika aitsika pastera teo apokalypsy 17:9 amin'izay tsika indro ny hevitra izay misy fahendrena loha 7
dia tendrombohitra fito izay petrahany raha vehivavy ary mpanjaka fito ireo zany hoe le loha fito a petrahan'le vehivavy mpanjaka fito raha ihany io fa dikan'izany mpanjaka mitondra ny raha vehivavy fa manina izy natao hoe mpanjaka satria inona structure an'le izy fiangonana sa firenena sady firenena no fiangonana zany hoe président izy mitaingina vehivavy fiangonana mazava sa tsy mazava dia toisy pasteur andininy fafolo ary mpanjaka fito ireo efa lavony 5 fa ny iray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely de fahitana nahitan'le tendrombohitra fito misy loha fito de voalaza mihitsy hoe loha fito reo dia mpanjaka ino izy tao fito de voalaza ny tsara midisy mpanjaka fito reo zany hoe le lehibe an' zareo lavo ny 5 le nanomboka tamin'ny nanafia amin'ny frantsay azy ny 5 zay pastera zay ny lo voalohany lavo a resin'ny fa maramila amin'ny frantsay dia mpanjaka pi 11 misy efa misy datany aminareo tazominareo izy de tazomy fa izana fotsiny fanazavana eo amin'ilay hoe lavony 5 fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely rehefa lavony 5 de firy zany le izy fiksisa rosy izy de jeo tsara nge le filahatra izy ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga le fahenina zany mbola eo ihany satria 5 le izy de le fahenina i rabainina 1 2 3 4 5 6 Jean Paul II io zany ny favori indrindra tamin'ny fanjakana zay pastera io ny lava indrindra ary io ny natonga n'izao tontolo zao iakohaka amin'izay fivavahana voalazantsika teo zay de ny fampito ny ty lazainy ty le hoe izy izy teo andininy fafolo tapany faharoa ary ny iray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely ilay fafiry ty rabainina ty rabainina fafito rabainina ty fafito io ray roa telo efatra 5 enina 7 rabainina noa ohatran'ny noa zany benoit 16 benoit noa zany ny dadabeny de zany ny asiana hoe benoit zay zana zafikely zafy anarana mitovy de jeko tsara nge le zanaky noa hoe izy izy teo ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy de tsy maintsy mitoetra kelikely vetivety kely ty taranaky noa ty de ny démission kelikely fotsiny izy ny teo ary tsy mahazo miala eo mpanjaka fa tsy maintsy maty vao miala eo fa le ty vetivety de ny démission le fahitana nefa ny lofiry zafady lofiry 7 tonga am'le fafito démission le fafito ary velona mandraky ty ny androany za miny fa efa fantatra ry zareo ao io hoe itsiky ty voalazy ty satria le ray amintsiky ty ny démission ty hoe kelikely ihany izy ny eo de toizana ny vaovao toizana famaky tenin'Andriamanitra pastera hoe andininy faraky ambe folo ary ny biby ty izay teo ihany ary tsy eo zao de izy namany fito mahavalo azy ka ho lasany mifandringana zany teo le sisy le 7e zafikely noa benoa de démission de niditra le anankiray fafito ihany io nefa sokajiny fahavalo satria tsy kotiny zareo zany baiboly manazavana io tsy kotina zany le 7e ny ala retirety tsy kotina fa ampidirana ny ty fafampito ihany izy kanefa ozy ny baiboly fahavalo ihany koa izy io zao io ampidiry de aza kotina fafito ranga fa miala amin'ny fahenina ihany fa ampidiry le vavao la noa andany la makary any sambo lany de miditra le vavao kotio fafito nefa ozy izy fahavalo koa azonao de tsy afaka zany izy milazany olona miaino mandinika fa tontolo ny fivavahana raha misy
hery sy fahefana takan'io ka olona 7 ny dedavina fa 8 ny tonga araka ny voalazan'ny faminaniana ary le fampitony mbola ao dia tengenany ty hoe za koa ny fampitony sady mavalo azy azonao aizany misy fahefana amin'izany tsisy dikan'izany eo tsika izao eo nefa ny tompony maminany amin'ny andro farany ny andro tsahako ny fanahy masina amin'ny andro farany amin'ilay io no mitsangana ny rafitra apôstôly mpaminany 18 tsika apokalypsa 18 apokalypsa 18 amin'ny fandravana amin'ny babilôna amin'ny fotoana andravana amin'ny babilôna zany hoe raha io baiboly io zany dia eo amin'ilay 7 mahavalo ny voan'ny tenin'ny faminaniana hoe ho any amin'ny fandringanana zany hoe ringana zany tsisy tsony ao anatin'ny baiboly raha voaka ny hevitra inona ndika hoe fandringanana rava tsisy tsony hoe ringana eo anefany dia mipotsy parallèlement ho an'ny vady ampakarina ao amin'ny 18 ny andininy faharoapolo mifalino izany zavatra nanjo azy zany ianareo lanitra ahoana toy iny sy anareo olo-masina sy anareo apôstôly sy anareo mpaminany fa Andriamanitra efa nitsara azy ka mamaly azy noho ny aminareo eo amin'ilay 7 mahavalo mipotso no miakatra avy aty amintsika araka ny fitarian'Andriamanitra hoe rafitra apôstôly sy mpaminany tamin'izany mbola tsy dia mijery an'io baiboly io zay fa tateorina vao nijery oh là là parallèle amin'ity tsika feno ato ny fandringanana ato ny fiakarana vady ampakarina eo tsika izao fantaniana petraka izy mpanjaka hafa ve na organisation hafa ve asolo an'io 7 mahavalo io valona tsy fantatro fa ny asolo an'izay apôstôly sy mpaminany tamin'ny fotoanany dia voalaza fa eo amin'ny vady ampakarina no mipotra io rafitra io hoy Jesosy tamin'ny Luka 24:44 tsy maintsy tanteraka zay nampilazana ny amin'ino izy tao lalàny Mosesy dia ny amin'inona mpaminany dia amin'inona salama testamenta taloha ny azony tanteraka zay dia miditra amin'izay ny filazantsara dia manaraka ny asan'ny apôstôly manaraka ny epistily manaraka ny faminaniana ny apokalypsy amin'izao androtsika izao tamin'ny paster natao batisa ny fampianarana tsy mbola nisan'izany 7 mahavalo zany mbola tsy tao anatin'ny fampianarana rala benjamin zany fa tamin'ny ovininy lazainy iny izy 2014 tamin'ny 2014 ny tanin'ny fanamasina hoe ambarao fa aza matahotra za ombanao nalaina sary zay tamin'izay avoaka amin'ny YouTube hoe io le 7 mahavalo après an'io raha ny baiboly nijerena dia tsisy tsony parallèlement eto mpaminany tsy apôstôly après an'io tsisy tsony naparitaka eran'izao tso amin'ny fitenim-pirenena firy reny tao amin'ny radio efatra sa 5 roatelo espaniola anglisy frantsay malagasy be dia be ny olona miditra manontany ahoana dia vakio ty vakio io après an'io tsisy tsony gaga ny olona fampianarana voasokatra anatin'ny baiboly tsisy nampianatra dia ny apôstôly natsona ampianatra an'izy vao voaositra kely dia ino navoaka ny tompo hoe vakio dia navoaka izy raha teo batisa ianao aza manao kito double zany hoe tsapatsapaina dia raha lasalasa iny fa mety feno faminaniana feno tsy maintsy tanteraka ozy ny tompo feno tsika miresaka zao feno taoriana kely an'io nisy nitifitra fita teo zay moa le professeur gasy raha tsy mamanga nandeha ody dia nandalo teo amin'ny kaiky Ratsimamanga dia tondra tomobile dia nijanona kely fa tery nakasisiny teo tomobile mbola velona dia lasa n'iny mavesatra dia za mananany dia mihainy moto avy any brrr zay bomba be zany moto zany vetivety teo pa bala efatra zay sa na 5 dia za sady miteny ary tomobiliko ny tifiry lity azonao dia izy to rrr
dia lasa nitrana tômôbila dia mivilomiko tonga dia nitsahako ny tômôbila dia nakany amin'ny gendarme matany fiadanana azafady gendarme ty makasomako ataony ankety teo lasa nihitra jesosy ahoany ty fandehany ty mahita an'ity fampianarany ty ve mifangaro sainy za mamaly hoe olona tsy tianao fotsiny fa tsisy idirany ty apokalipsy ty teo batisy ianao rahalahy eritrereto tsara teo batisy ianao dia nio tsara fa lehilahy lehibe ny atao batisy ato fa tsy zazakely hitra batisy ianareo tanora sady mivavaka ny mieritreritra apetrao hoe vitako ve zakako ve niaraka amin'ny filazantsara io ahoana ozy izy dada valin'izay mety tsisy valiny tsy rarahako za atao batisa valin'izay mety za tsy atao batisa fa iandro kely aloha iandro kely angataka famantarana raha vita mibatisa ka tsy eo ianao dia miakatra anaty rano miala zay pastera vita mibatisa ianao tsy vita zay tsy te fantatra raha vita mibatisa ka andrasanao tsy amin'ny avary za lenatra batisa fa tsy vita manaraka indray zany raha misy manaraka feno ny famarinana feno ny rafitra tsy nety amin'ny mazava ihany ny feno fa ny amin'ny maizina nanomboka tamin'izany ingeralahy nentinao mpiangonana ny mariazy lehilahy samy lehilahy dia lehilahy sy biby na vehivavy sy biby vehivavy olombelona manambady alika lahy dia amasinina ao mpiangonana sy zalahy ka tsy efa mitehaka amin'ny tany mitehaka amin'ny lanitra nina mosy teo dia ny olona manao amen dia le lafiny le alika le vehivavy rehefa vita le amen mpiandry ianao batisa tsy atsiditra amin'ity problème anao zay hiditra amin'ity ianao zay ny raha nampianatra ianao batisa hitarika tonga mbavaka ananatra hoe mialasikara maty amin'io ianao mavita ekonomia ianao raha tsy mifokasikara mifankatiavanareo mivady dia lamindamina mila milamina ny saina fa mirotorotony iana nekizy taizao tsara hianatra dia iorena mivavaka sy ny famakiam-baiboly tonga ava mivavaka ho avy tampoka taka ny mpangalatra tompo passeport lehibe indrindra dia ny batisa ny rano batisa ny fanamasina ao anatin'ny rafitra apôstôly sy mpaminany tandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan Jesosy zay ny zavatra dia davina ambasadôry ny tompo aty fiangonana ambasadôriny zay ambasadôriny zay voalazantsika ny vehivavy janga teo ambasadôriny zay naniraka azy itsika dia nirano tompo ny zavatra hitranga dia zao izy fiovana ny tontolo ny fivavahana amin'ny sabatista na amin'ny fiangonana madinika inona ny mahatonga azy iova maheno ny rahalahy Benjamina izy fantany zareo fa zany zokiny ny fiangonana nisy teto tamintsika dia fiangonana evangelika sabatista fifoazam-panahy nanaraka daholo reo rahalahako rehetra reo hitanareo reo rahalahako daholo reo dia samy manao mamoaka devoly samy toroteny fa na nisy tombony taty ohatrany hoe mpampianatra fanomezam-pahasoavana amin'ny fampianarana ny taty dia paika amin'ny apôstôly le apôstôly nefa ny tsy azo resana hoe ianao mirehatra be dia atao apôstôly tonga dia blasfeminy na hoe be olona be dia atao apôstôly dia blasfeminy fa fahatongavan'le rafitra apôstôly tena avy any am-pona Andriamanitra any ny zavatra hitranga zany dia zao manontany zareo hoe inona natonga ny apôstôly Benjamina lasa apôstôly dia nisy faminaniana dia fady aniny ianao rahalahy 7 andro dia maminani hoe apôstôly za dia fady aniny ity dia apôstôly zao tsy pastera tsony ianao fa Jehovah miteny apôstôly tonga dia blasfémie fa raha amin'izao fotoana izao tompony tonga dia ny rafitra apôstôly sy mpaminany voalazantsika amin'ny 18-20 zay ao voavonjy fa reto sabatista reto le voalaza le mamoaka devoly le voalaza hoe tsy fantatro ianareo hatr'izay mialahy amiko zay efa nanao azy mialahy amiko zay efa nanao satria ao amin'le rafitra apôstôly sy mpaminany no amantarana vady ampakarina fa tsy amantarana hoe fifoazam-panahy na evangelika na sabatista na ladista reny le tsy fantatra fa mamoaka devoly izy sava fa hoe ampakarina tsy ao izy dia tsy maintsy izy anao sinema hoe naminany hafa izy apôstôly mba hanenjehana ingana nyity satria mitsoka mipino rehefa hazava mipino hoe
ay tsy rafitra ampiakariny ty fifoazam-panahy ty fa fivavahana fiangonana fotsiny marary voan'ny sery de metra tany fa kay ty ho hitan'ny olona hoe apôstôly sy mpaminany le ampiakariny de tsy maintsy anao fao amin'io izy de eo mipetraka hoe amin'ny andro aoriana izy apôstôly sandoka sy mpaminany sandoka satria vetivety avy mifadianana fito andro eo le rahalahy mpitondra fiadiana de maminany hoe tena sitrako fa ianao mihitsy sy ny tena izy ary ny devoly efa nanaiky ny anaranao de mivoaka de ianao no izy rohatra ny olona avany sondena amin'izay le mpampianatra hoe le mpaminany ave ianao ty alao sondenay ty mpaminanareo ty fa zao zay mahay misondehan'io na ny abean'ny fony na faminanina ambava eo vo tena isaraka amin'izay ny batisa tany amin'ny aladista sy ny batisa apôstôlika eo ampovoany ary ny batisa sabatista tsotra aty amin'ny ilana eo ny tompony teny hoe tsy fantatro ianareo na eo ny tompony teny hoe midira amin'ny fanjakana ndraiky izay voomana ho anareo hatr'izay nisy ny lanitra sy tany tsy maintsy mifidy ianao raha atao batisa ny rano hitovizana ny zesta hitovizana ny fifaliana sy ny teraka ny doksa hitovizana fa ny fahamarinana sy ny loharano tsy hitovizana ary anenjika amin'ny benjamina daholo reo hitovy aminy satria benjamina ny fitaratra hoe zay atao amin'ny benjamina de marina fa eo nampisarahan'Andriamanitra hoe rafitra apôstôlika sy mpaminany ka na ny ororotany ary tenenina ny amin'ny vehivavy mitoejaza ary fantatra etsetra te antso anao any efa niantso ato amin'ny rosabata lasa zay hoe manolora tena maningizina kosa fa io profo telo ambarako anao amin'ny andro farany voalohany apôstôly sy mpaminany faharoa miaraka amin'izay biby di fito mahavalo ary ny fanahy masina tsy hoe omena fa nanaovana batisa ny fanahy masina mpina amin'ny andro farany amin'ireo vanim-potondreo de feno ato amin'ny afemfoa misy zavatra ampanenoko anareo ty asivira kely andrakiray aloha vetivety fitaopivavahana fifoazam-panahy avy avy any velany evangelika ina hoe evangelika de hira ry zareo de alohan'ny tokoteny de hira de le mpanentana zany miteny anglisy izy fa tsy haiko fa de mivadika teny le teny anglisy haiko fa miteny mivadika teny amin'ny teny tsy fantatra tsy haiko fa zao ny eniko tao hoasika babary tena veriko izy hoasika bababababalo zay anareo zao zao fimetsy izy dika efa ny azy koa hoe o zay babalobogary io so ty de lasy ty a direct en enfer tsisy manazava tsy inona le izy fa rehefa zay zany de rehefa namasina ho anao hony lazao kely le kaikinao dikan'izany ose babaloba zany de hoe osery dadany loba ampina le lehilahy mikoty vehivavy mane de mamaly le vehivavy tonga de mitarapoka daholo zay tsy mahalala an'le izy tonga de vo hoe hay ve zany le izy de manazava izy hoe satria ngely izy tsy misy dikany tsisana fa le hoe tsy misy dika ngely amin'ino toko misy la zao kely leo kaikinao
mama sy zanakareo senareo venandray tsy fitaizakely venandray tsy miteniteny foana amin'ny zanany zany asiko de fantatry le zasy zay ka mahatonga anao raha tsy mivatahaka ny zasy areo de tsy mahazo mety fanjakana de ozy na vita batisy fantatra be zany dikan'izany hose babaloma voaka reny fitenena samy hafa hafa izany ralahy lazay zalahy le izy fiangonana FM fois kely indrindra fa nevateva taony olona blaky any ohatran'izao fa rehefa sedraina FM fois ny loharany voahany fivavahana amen amen ary mahasarym-piaro an'Andriamanitra dia zao raha misy mpino mivavaka ato na lasa hamamy izy na sapino ka mahay baiboly ka mivoaka anangana fiangonana tonga dia rava daholo tsy hitany intsony io vetivety kely io dia tsy azondraisina tsy voavoaka intsony voasedrana izany hoe tena ndana mivoaka dia manaovana tsy tafavoaka tsy tafavoaka zay mahatonga ny rahalahy teneniko hoe rahalahy tsy zakako intsony fa be loatritsika fa vy rahalahy metrahako tanana tsofoko rano dia ndana manangana fiangonana any tsisy mety ny amama satria fatany fa voalasa izy dia miala le zavatra tonga dia tsisy tavela fa voary daholo ingeny ny ala tato e tovitovy amin'ny paster parany zao daholo matsangana fiangonana miaraka amin'ity miaraka amin'ny fahery tsisy ray volana dia vita tsisy zay mivady meme fosina any an-trano rehefa mahita an'le ino moa izy tao olony mandeha dia ohatr'izay foana ny teny cause toujours tu m'intéresse le fasy le ty mahafinaritra ahy alahy fa fatako fa tsy andeha lavitra iny tsy maintsy miverina any Babilôna izy maka an'le zavatra any Babilôna fa ny an'Andriamanitra tsy ataony solda na friperie amin'izay mitsangana manao aleloia fa tazoniny omeny an'izay mazaka azy zakan-dralahy Benjamina le izy dia nomeny ho tonga aminao eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany vavaka Jesosy hoe ray ao ho tonga any amin'ny fanjakanao ataony hoe sitraponao ka zao fanaovana antsika zao mianatra an'le sitrapon'Andriamanitra tsika zao ao anatintsika le fanjakana mahery ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao alleloia to atsika hivavaka raha resy lahatra tsara ianao hoe tena tafiditra zany fampianarana tsara ary makasika anao dia afaka mangataka indray mandeha tompo aoreno ato anatiko amin'ny fanahiko ny fanjakanao le famarinana ny hery fahazavana ho amin'ny fiainana mandrakizay amenna ve ary itsagna antsika taova anaty poketra ny mozy tao anaty poketra ny anao ny ay mbola amin'ity moa tsika rehefa ve eny taova anaty poketra aloha dia toatsika le ira hoe iritsika dia vavaka rehefa aveo azadino mihitsy fa Jesosy Kristy tsy miovomaly Seigneur mandrakizay zay namonjeny any apôstôly tamin'ny fotoanany no amonjeny antsika amonjeny anao nametrahany ny fanjakany tao amin'ny mpianatra tamin'ny fotoanany dia zay ihany koa no apetrany aminao androany vonanomboka amin'ny fotoam-pivavahantsika dia hoe homarina aminao any ny fangatahany Jesosy tamin'ny ray hoe tonga ny fanjakanao atao any sitraponao alleluia tena ny tonga olombelona hitady anao analanao anatin'ny maizina hamela heloka anomenao fo vaovao famonjena mandrakizay tianao Jesosy alleluia fojua ny fisiko alleluia mekanao ny aya foko ny foko sy ny fanahy yanao ny fidiay no fidiko
vatolampikana Alléluia. fereko atriza Averitsika Jesosy. Fujuanao ny fisiko mekonao ny aiai foko ny foko sy ny fanahy ianao ny fidiay no fidiko vatolampikana ofereko atriza Tsakantaminao fanuvujenao aukazana Aleluia, sira. fenu nyasira nyasinao felumya wampukuni elivajanainabiaminao felunainao Unikanaina Fanuvutena wanga anzana Fenu Nyasira nyasina Pelumya wakukuni Elivajana biaminao Felunaina Nunifanaina Tsangano tanana dia gatao Jesosy hoe manatrea aho Jesosy. Tsisy anolorako ny fanahiko na ny foko. Tsisy anolorako ny tenako afa-tsy anao. Manatrea aho Jesosy. Fantatrao fa mpanoda ary efa navalona alefany amin'ny maha Jesosy. Fantatrao fa tsy manana famonjena. Fantatrao Jesosy mangetaeta ny famonjena. Mangetaeta ny ositry ny famonjena hoe menahelo tonga zanakadina. Raisoa Jesosy. Raisoa tempolo ny famonjena famarina. Fonena ny famarina Jesosy. Tsisy famonjena ho aty an-tany ve. Ny asako tsy mahavoavotsy aho. Ny firazanana sy ny saranga tsy mahanova. Fa ianao Jesosy le tia mpanoty ianao. Tsy tiana ho very izy vehivavy tsangajana antsonao hoe anto azo ianao fanjakana izy. Mandehana ianao velany ianao. Jesosy te hanaraka anao amasao misy enta mavesatra hitanao aty amiko esory amiko. Esory izay tsy nambola antananao. Dia miorena ato ato fanjakanao tsy azo ampiororona. Ho tempolo fahamarinanao a Jesosy. Mpanomponao a Jesosy nataka nizaka azy dia hitanao tady tsy hamonjy overina. Raiso a Jesosy. Alleluia, alleluia. Tsisy famonjena dia ambany mazary tsisy anarana azy ho famonjena afa-tsy ianao Jesosy. Jesosy marina ny teninao. Tanteraka ny teninao rehetra. Tsy maintsy tanteraka izay nampilasana. Misaotra anao a Jesosy tompo. Misaotra anao a Jesosy tompo. Halleluia. Teraina Jesosy. Halleluia. Oh Jesosy. Amin'ny andro fahafito Fafitwa ny fitondrana omeko anao. Ny fitondrano meko anao Sy mety ho amam-poravanao Ianao sy zaho aminalo No fidiko Vao isanandro izao Fitsaraka anao. Tsika rehetra ira hoe ho amin'ny andro fahafito aho. Wow, amin'ny andro fahafito Fitondrano omeko anao. Fitondrano meko anao Sy izay mety ho amam-poravanao Ianao sy zaho aminalo No
Tenao akanjaka asanaty ny tanàna makavanana velo nasiratsira nyasinao velomiao ampokony terivakanainaviavina ovelonainao nunifanainao Veluga wapukuni Kerivakanainavyaina Ovelunaina Nunifanaina atsoy jesosy tsoy moramoza jesosy jesosy todio ao jesosy maniry ny famonjena ny fanjakana masina avy aminao jesosy ny anarana jesosy zanak'andriamanitra ianao le milaza hoe anao fitoerana ho anareo tsarovy ao jesosy o tsarovy amin'izany fitoerana amboarinao zany e fa tsy manompo olokapa tsy manompo andriamanikafa ny sabatanao ny tena fifaniko ty amin'ny tany ovelo jesosy o enoia todio e manamboatra fitoerana ianao dia ho avy indray zaho a jesosy mihodikody todio e todio mifanaiko todio e tatano aho jesosy ho velona ny fiainam-baovao todio aho jesosy fa fantatry fa akaiky ny fisehoanao akaiky feno ny fahatanterahany faminany iny todio a raiso a jesosy raiso momba manontolo todio ny fiainako tavarina ny tany mivelona ho lefona fa ho aminao jesosy o tsisy avelako very ho ianao afa-tsy zay le namatika le jodasy atao visan'ny olona tsy ho very aho e atao visan'ny olona tsy ho very avy aho fa ianao ny solobaba amboariny toerako jesosy dia anao hitoetra ato amiko fandaliana mpinona dia anamboarako ny tenako anamboarako ny fanahiko mba hita toerana ato amiko ianao jesosy zao fanotoko sy andiny fampianarana manamboatra ny toeranao ato amiko mandro soa ato amiko mandro soa jesosy manaiky aho hidiranao manaiky aho ho fonena ny fahamarinana ho fonena ny avo indrindra alleloia ekeo le fanjakany jesosy ahita toerana ao anatinao manekeo e mitodika aminao jesosy mandondona zay mamono farafarandeha hiditra ho aminy aho ary izy ato amiko ary arahinanao jesosy eo manaiky aho manokatra ny foko mandray anao mandrosoa jesosy mandrosoa fa fitoeranao anao ny ao am-poko fitoeranao anao mahita fiadanana to ianao jesosy saho aminao ianao anao alleluia alleluia jesosy jesosy alleluia tompoiny anjely ianao eo ampofoniny anjely iakofa ny olona efatramo osana alleluia deraina jesosy
tianao jesosy mato anao izy ary nitsangana nasandratra ny tanakavanan'andriamanitra tianao jesosy manao fitoeranao anao izy tenao koa anao fitoeranao azy ao amponao alleluia Jesus no famarinana ni fanjaka aritra drakzay mandrakiza fampiavanana no fampiavana zay velona mandrakiza ao amray ao amira asandrato ny feo anao tananao fanjakany ny fanjaka tsy ota pitra ny voninay aharitra satri tonga ke itiny ny falebiazany eliny Sini fanjaka mamifyanapa Siniye arikuni fanefa Jesus ufamari Kamandian zava-maneno Yasandrato tanao kavanana teo tsy manana fahamarina hafa Jesosy takany lamba mihosindrany fahamarina ho amin'ny fanameloany fanoy anao Jesosy tia tena mela e takany tsy nananako fahamarinana fahaena fa ny fahamarinanao no menao aho Jesosy alleluia sotranao fanohy ny fahamarinanao sy ny anaranao Jesosy teo fosina tahaka ny oram-panala nameloka azy ahy teny kosehanao fahotahako famonjenao ainao Jesosy okay. Jesus numenasianao teny fiainana masoavan'Andriamanitra teny fiainana fahasoavana Dramanitra alleluia Jesus ilay maso avondrindra lay masina vidi zay velona mandrakiza ao amira sigarasa Ciuta pizza Anfulariata Divuninai
Eo ihany azy ihany. Fanjakanty otapita mivoninay aharitra satria donake itiny ny falebiazany lerini sy ny fanjaka pamifanapa sy ny ariky ny faefa Jesus no famarinana. Mavatsika ho an'izay efa vita patisa dia mahaiza misaotra sy mame voninahitra azy. Ho anao izay mbola tsy vita patisa tafiditra ato ianao manolora tena hoe teo ateraka aminao a Jesosy, teo ateraka misy famantarana ato anatiko hoe ateraka ho anao a Jesosy. Zaho zao akibondrenony tsy dia malala fa zaho Jesosy malala avy amin'ny teninao fa ateraka ho anao aho tsy sarombaka amin'izany vonjay ho aho Jesosy fa tsy ho ateraka ho an'izao tontolo izao itsony aho, tsy ho ateraka ho any amin'ny tsy fahamarinana, tsy ateraka ho any amin'ny fahadalana fa ateraka ho anao a Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana makao amin'ny ray. Alleluia. Misy famantarana ato aminay Jesosy, misy famantarana ho amin'ny famonjena mandrakizay Jesosy io. Ianao ny famantarana ny amin'ny famonaniana, famantarana lehibe ataon'ny lalàninao Jesosy. Fa androany Jesosy dia misy famantarana aminao aminay fa ho anao zay Jesosy, misy famantarana ho anao zay Jesosy. Tsy sarombaka zay ampelantanana fa ny famantarana menao anay iazona anay amin'ny fotoana rehetra ho amin'ny famonjena mandrakizay. Halleluia. Ianao ny antony ivelomana ety amin'ny tany velona nefa manana antony ivelomana amin'ny fiainana mandrakizay koa ianao. Na ety amin'ny tany velona nao amin'ny hoavy amin'ny fiainana, ianao ny antony zany, ianao ny antony lalàna, ianao ny antony filazantsara, ianao ny antony teo amin'ny ny famonjena teo a-Kalvari, ianao ny antony reny Jesosy io. Ianao ilay tena mitondra ny azy fijaliana dia nanatona ilay etopianina mainty hoditra hitondra ny azy fijaliana dia nientin'ilay etopianina, nientin'ilay etopianina ny azy Jesosy io. Za koa mba te hilahatra hitondra n'izany azy fijaliana za satria mitovy aminay ilay etopianina, mitovy loko hoditra aminay ho famonjena antony hitondra n'izany, hitondra ho famonjena ho ahy ianao, tsy menatra n'izany aho. Halleluia. Manora tena ho an'i Jesosy ianao tahaka ny lehilahy sy ny vehivavy apôstôly, tsy menatra Jesosy io. Na ho rapirapian'ny olona tsy menatra aho satria ny anaranao ny ato aho fa ho aizary zay tsisy olona ame voninahitra anay aty, tsy mba fanomezana voninahitra zay fa fanomezana fahafamarana fa ianao kosa Jesosy manome fahefana ho anay ho tonga zanak'Andriamanitra. Amelahelo ka tena amelahelo. Halleluia. Halleluia. Halleluia.
manatrika anao Jesosy, misy fanatrehana, misy hery, misy fiainana omeny Jesosy anao. Tahaka nanomezana an'izany tamin'ny rahalahy Benjamina, nomena ny rahalahy Parany, dia omenanao zany rahalahy, omenanao zany ranabavy, manokatra ny fanahinao mihitsy ny tompony hoany, manokatra ny sainao izy androany, dia iray aminao ny tempolo ny fanamasina. Oh, alleluia! Manaiky zay Jesosy, manaiky ho tempolinao, manaiky o, manaiky amin'ny teny rehetra, na amin'ny teny tsodratra, na amin'ny teny na amin'ny salamo, na amin'ny lalàna na amin'ny salamo, na amin'ny mpanany. Manaiky zany amin'ny filazantsara, manaiky ny asan'ny apôstôly, ny epistily, ny apokalypsy, misaotra. Alléluia.
Kehaka ho an'i Jesosy sika, ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy. Jesosy ilay tompon'ny anjely dia tompon'ny olona masina. Halleluja! Izy no atao hoe Emmanuel aminareo Jesosy. Izy ilay tsy maty intsony, tsangana tamin'ny maty. Velona mandrakizay eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra, manao toerana ho anao, mifona ho anao, manao batisa ny fanamasina anao. Halleluja! Hitanao ane Jehovah, hitanteraka ho toko aminao any any herin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lazao amin'i Jesosy fa mahafaly anao ny famantarana ny menanao hoe mena ny sabata ho famantarana amin'zy aminao. Mifaleo amin'i Jesosy hoe mitera azy, misaotra anao fa mimena ho ale famantarana sabata tompo. Halleluja! Miteranao makalasa ny anaranao a Jesosy. Tsara ny sabatanao. Lay andro amin'ny tempolinao mikanjanao amin'ny sabata, mihoatra ny enemana. Sabata fitsara, sabata no amasina, sabata mitondra fitahina avy aminao Jesosy. Sabata fahagagana, sabata fahagagana. Oh, fenoy izany ositra sabata ny fanaiko, ositra sabata pitahina, sabata fahamasina, sabata mpandresena. Halleluja! Jesosy tompony sabata ianao, tompony ianao, sary-piaro amin'ny sabata. Keep
sasy anao ira hoe tsy avelako miaraka mafitsika rehetrana hoe miaraka amin'ny manolo tena ho diovinao avinanao iatefy tehaka ho an'i jesosy tsika mazohy toekana hoe manasika anabaky amin'ny roa sy fatelony zao akarivotra kely tsika amin'ny latsaka folo miverina dia mbola eto a ty tapany faharoa ty manantena fa mbola eo koa ianao mbola eo anao zay tsy eo zany dia manao velomany apôstôly arivo eo eto ka eto manao velomo zay andefa tezitra na hoe ohatran'izay latsaka folo tsika miverina afaka misotrano nareo raha te hisotrano na zay rehefa nisotrano